Salam fahatrany sivifolo, andininy voalohany katrany fahatelo, ary ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito tapany voalohany. Manao hoe amin'ny anarany Tompo. Avia, aoka isika iobo ho an'i Jehova. Aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Avia, ka aoka iondrika sy ankohoka isika. Aoka isika andohalika eo anatrehany Jehova mpanao atsika. Fa izy no Andriamanitsika, ary olona fiandriny sy ondro-tandremany isika. Ny safidy isika ty leto Madagasikara, eto amin'ity lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena ity no hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'izao fankalazana azy noho ny amin'ny fahazato taona ny orenany ity leto Madagasikara. Izany tenin'Andriamanitra zany no hitomana antsika rehetra, tena iona amin'Andriamanitra tokoa, fa tsy hoe hamonjy lanonana eto amin'ny Palais des Sports. Eto zany zao no toerana iona antsika amin'Andriamanitra. Eto izy, ary zay no hanomezantsika voninahitra azy. Andriamanitra mahery izy, ary isika dia olona sy ondry fiandry. Noho izany ravako, fiangonana zany no anaran'ity palais ity anio, satria iona antsika amin'ny Andriamanitra. Ka ny feo rehetra tsy azahoantsika miaino ny sitrapon'Andriamanitra dia hampanginana daholo. Mangataka fahanginana amintsika, mangataka fifatohana amintsika. Ary rehefa tena mandeha ny fanompoam-pivavahana, indrindra naoreo mpanabe miandraikitra reny beaziny eny akaikinareo reny, azo atao tsara ao anatin'ny adiny roa, tsy mivoaboaka. Raha misy olona mandehandeha zany ao, dia olona miditra ny mandehandeha, zany hoe tratra aoriana fidirana. Fa nefa atao anatiny kosa, raha tsy hoe tena sanatrika tsy maintsy misy manery ivoahana, fa ny mivezivezy zany ho atsika zay fa atao anatiny, satria tena hihaona amin'Andriamanitra isika. Afarana zany isika mpanabe indrindra amin'iren'le akaiky ny beaziny reny, jereo tsara ny beazina zay hoentiny se, mba tsy hivoaboaka ka manelingelina ny olona zay mifantoka amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Anafarana antsika ihany koa ireto, rehefa miteny mpitarika hoe hira sika zao, dia mira daholo, fa mandeha eo amin'ny fafany eo ny fandarana rehetra ao anatin'izao fampom-pivavahana zao. Rehefa miteny izy hoe hivavaka sika zao, dia inona ny tokony atao? Mikipy zany, mangina izany. Izany ravako no anafarana antsika ety am-piandohana, satria zato taona nijoroana ny fikambanantsika, nanabeazana olona mba ho tonga olombanona vavolombelon'i Jesosy Kristy, ary ho andry ny fianakaviana. Farany ravako, tena ho ataontsika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra izao fampom-pivavahana zao. Ka hoy ateo hoe ny feo rehetra zay mety hanelingelina ka tsy azahoantsika miaona aminy, dia hampanginana aminy. Misaoran'Andriamanitra ianao, fa afaka manatrika izao fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahazato taona zao, ka hanome voninahitra an'Andriamanitra aloha no atao, izay vao tonga amin'ny lanona mpanokafana samy hafa. Noho izany dia tena aoka hifantoko isika, ary aoka tena ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra no hiderahantsika azy eto amin'ity toerana ity. Aoriana ny vavaka zay ataoko zany, dia tsisy feo re itsony mandrapatonga ny fidiran'ny tompon'andraikitra hitarika ny fampom-pivavahana eto. Rehefa midina azy zany, dia mangina miaraka amin'izay tsika rehetra, tena angatahana fahanginana tanteraka, satria hiaona amin'ilay Andriamanitra be voninahitra tsika, ilay Andriamanitra masina, ary ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ka rehefa vita zany ny vavaka ataoko, dia fahanginana no aorianan'izay, ary ny tompon'andraikitra ny fampom-pivavahana zay miakatra eto indray, izay no mitarika antsika
hiatrika ny fanimpom-pivavahana. Ivavaka sy kariavako, endre tompony afalianay fa afaka mandre ny tenin'ny mpanao salamo, hioby anao, hideranao, hankalazanao vokatry ny fifalianay no atongavanay eto amin'ity toerana ity, natokanay hanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Omeo saina mahay mifantoka izay, ampangino ny feo rehetra tsy avy aminao. Andriamanitry ny filaminana ianao fa tsy andriamanitry ny fikotranana. Dia ny fanimpom-pivavahana rehetra zay ho tanterana eto dia ho fanomezam-boninahitra anao noho ny joron'ny tily eto Madagasikara tao anatin'izay 100 taona izay. Mahatoky izay Andriamanitra, fa ny vahoaka anao zay mangetaeta iaona aminao dia ataovy tafahoana marina tokoa aminao. Izany no vavaka sandratray, izany no etaetanay, izany no fanirinay raha hanomboka amin'izao fampom-pivavahana, fanomezam-boninahitra anao sy ho fanokafana ny 100 taona ny orenan'ny tily eto Madagasikara. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio asabotsy 17 janoary 2024. Fotoana natokan'ity leto Madagasikara hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho fanokafana ny taonjobily 100 taona ny orenan'ny tily eto Madagasikara. Hanome voninahitra an'Andriamanitra sika noho izany ka ny fandaharana izay eny am-pelatanantsika sy arahana eo amin'ny fafana no arahantsika. Iarahana mamaky ny tantara voalohany, toko 720, andininy 10 tapany faharoa ka hatramin'ny andininy 13. Tantara voalohany, toko 720, andininy 10 tapany faharoa ka hatramin'ny andininy 13. Arahany raha ao amin'ny firana FFPM 20, ny andininy voalohany, andininy faharoa ary ny andininy fahaefatra. Aoka hitsangana ianareo hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana ane ianao Jehovah, Andriamanitry ny Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ho ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia zay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ho, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra. Amen. Ivavaksika midera mankalaza manome voninahitra anao zay Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra masina, ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Ianao tokoa Andriamanitra no nampijoro ny fikambananay ka nahatratra izao 100 taona izao. Tonga eto zay ankehitriny midera anao, manome voninahitra anao, mankalaza anao, hiaona aminao, satria Andriamanitra velona ianao. Ianao ilay Andriamanitra tompoinay, ianao ilay Andriamanitra derainay. Dia matoky izay Andriamanitra fa ho raisinao izany saotra dera voninahitra izay asandratra eo anao izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Afaka mipetraka ianareo.
Ankehitriny kosa isika dia iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Mialohan' izany rehetra izany anefa dia horaintsika ny hira ao amin'ny fandarana omeo fomino hitantsika ao amin'ny Ray Lovy takila 10. Aoriana zany dia hitsangana hitondra ambavaka mialohan'ny famakiana ny soratra masina ny efa voatendry ao anatin'izany, dia hovakiana misesy ireo tenin'Andriamanitra ary amin'ny vakiteny 7 dia miara-mitsangana isika andray izany filazantsara masina izany. Omeo fomino. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ianao, ary mbola faly izay ankehitriny menao izao fotoana izao fanandray miroso amin'ny famakiana ny teninao, ka noho izany ary dia mangatany ny fany amasinao zay mahanilo ny tsirairay ny mpamaky ny teny izay rehetra manatrika tony, masamy feno ny fany amasinao mahafahanay mandray ny afatra ampitainao amin'ity anio ity. Ny mpanomponao ihany koa rehefa eo izay hitondra ny afatra avy aminao dia okany mba tsy afoy, tsy asaraka azy ny fany amasinao. Amen. Tao boka Pitsara toko fahaenina andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Pitsara toko fahaenina andininy faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny tonga. Dia tonga ilay andianan'i Jehovah ka mipetraka teo ambany hazo tegna vy teo Ofra izay Joasy Abiezerita.
ary dia hoana zana no kely valotany fantaka teo anilan'ny mpamiazam-boaloko mba feny anilan'ny mpamiazam-boaloko mba feny amin'ny midiana ary ilay anjelany amin'ny Jehova ny sy tany ka nanao hoe Jehova mombanao ny lehilahy mahery fa io dia hoana tamin'ny indrisy tompo raha mombanay Jehova nahoana no izony izao rehetra izao izahay ary aiza mifahakakana rehetra nataony izay nilazainy razanay taminay hoe tsy nitondranay niakatra avy tany Egipta va Jehova fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehova ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midiana ka nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka avondreo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiana tsy efa naniraka anao va aho fa hoy izy tamin'ny indrisy tompo ataoko ahoana no famonjy ny Israely eny mpianakaviko no mahalailo indrindra eo amin'ny Manase ary izao ny kely indrindra amin'ny ankohonany raiko dia hoy Jehova taminy mombanao tokoa aho ka melo Midiana toy ny famelo ny olona iray monjy ianao dia hoy izy taminy masiny ianao raha mahita fitehia ty masonao ary aho dia ny famantarana fa ianao no miteny amiko masiny ianao aza maleto mandra-piava eto aminao hitondra fanatitra hoanina ka apetraka eto anatrehanao dia hoy izy eny izao ihany mandra-piverinao amen. Toizantsika mivaky teny eo amin'ny toizantsika mivaky teny eo amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'ny Tompo. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananaraka anao mafy mitory ny teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra mamporisi mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilemo fa angididy sofina izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany ary ampialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivilo amin'ny anganongano fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanomponao fa izao dia efa atolotra sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako efa niady tsara aho natanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho hatr'izao dia tehirizina ho ainy satroboninahitra ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehony koa amen. Toizantsika ny famakiana ny teny iara itsangantsika hamaky ny testamenta iara itsangantsika hamaky ny testamenta filazantsara nosoratan'i Matio toko fahavalo amby roapolo ny andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita izany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro aho mba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao amen. Azo toerana ianareo ry fingorana malala ho ampitombona ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika voreto amin'ity trano ity sika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra no fankafana ny fahazato taona ny ty leto Madagasikara vory eto isika iaino ny afatsy ny tompo ho amin'ny ho atsika izay miatrika ity mpanikafany ity vory eto isika mba handray ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ka dia tonony eo amin'ny akavisy eo akavanany seny hoe ho amsehany ny fiadanana ndao ary
fitiavana malala ny mitondra fiadanana ho antsika dia Andriamanitra ray zanaka fanamasina ilay miteny amintsika hoy ny afatry ny teny faneva ny fahazatotaona mandehana amin'izao herinao zao ka tanterao ny fanomponao. Ahoana hoe le teny faneva? Ity teny faneva ity dia olona anankiroa no nitenenana na ny antefan'ny izao afatra izao ny hoe mandehana amin'izao herinao zao i Gideona, ary ny hoe tanterano fanomponao Timoty. Zany hoe miteny tamin'ny Gideona sy Timoty Andriamanitra, miteny tamin'iza hoe Andriamanitra Gideona sy Timoty. Ary ankehitriny amin'izao fahazatotaona izao dia isika manatrika ity fotoana ity no toa any Gideona sy Timoty ka anafarana hoe mandehana amin'izao herinao zao ka tanterao ny fanomponao. Rehefa ampifanakakezina ireto teny afatra anankiroa reto dia izao no azo tsoahana. Voalohany indrindra mitombo fahaizana, mitomboa fahaizana. Zany zany ny afatra voalohany indrindra, mitomboa fahaizana. Inona ny afatra voalohany? Dia kitiondray ary ny eo akaikiny se eo hoe mitomboa fahaizana dia fanga io vitany kitikitika ihany fa tsy maintsy resahana ny hoe fa ahoana tokoa moa tenin'Andriamanitra milaza ny hoe mitomboa fahaizana. Rehefa jerena ilay teniny antefa tany amin'ny Gideona dia tantaran'ny fireneny niatrika olona nangeza be teo amin'ny famelezan'ny Midian, sahirana ny fireneny dia tsy maintsy niketriketrika ny lohan'ny Gideona dia nitady paikady mba azahoany miatrika ny olana ara-tsakafo tamin'izany fotoana zany. Dia niafin'izy tare amin'ny fambiazam-boaloboka dia naka fataka mba amelezana an'ilay vary mba ho azo hoanina. Miketriketrika ny sainy mijery hoe aiza re mipaikady azahoana hanina dia tsy maintsy nandeha niafina kely tary dia naka ny saloham-bary dia mitady hevitra na tonga amin'ny fitenenitsika ankehitriny amin'ilay tanora hoe tsy maintsy niketriketrika ny sain'ny Gideona dia nitady fikafika izy mba azahoany mivelona. Zany ny tantaran'ny Gideona fa rehefa makaty amin'ny tantaran'ny Timoty kosa dia voalaza tsara ao amin'ny Timoty zay tsy novakitsika moa fa eo amin'ny toko eo aloha fa i Timoty dia nafarana fa ianao kosa mareta amin'ny zavatra ny anaranao. Zany hoe tsy maintsy nianatra Timoty mba aharitra amin'izay ny anarany ka tonga azy tanteraka ny fanompony. Tsy maintsy nianatra. Dia rehefa avy eo amin'ny vokatry izay fianarana izay dia voalaza ao amin'ny 2:40 any amin'ny toko 7 ny hoe izay soratra rehetra ny menitsindrina mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana. Zany hoe misy fampianarana raisina, misy fandraisan-tahatra, tsy maintsy tadiavina ny hoe ahoana ny paikandamina samihafa mba azahoana mandresy lahatra ny hafa. Zany le hoe ity teny fanevantsika ity mitona atsika hitombo fahaizana. Fa tsy lavitra an'izany ane ny tantaran'ny skotisme raha tsy aivina dia bedimpoel ka tsy maintsy nianatra nikaroka nandalina ary dia tonga jeneraly. Aiza koa izy jeneraly tsy nianatra fa tsy maintsy nianatra nandalina. Ary fantatritsika fa akoatran'ny fahalalany fianarana kapobeny dia nianatra ny aza zany lehilahy zany, nianatra ny aza
nianatra ny paikady ny fitsikilovana tantara malaza ne inoko fa hainy be dehibe amintsika zany fitaria tafika nataon'ny bipi tany mafikinina zany saikiresy fa no ny saina miketriketrika dia nahita ny paikady ho amin'ny fandresena ny fahavalony miapita taty Madagasikara tonga ny 100 taona raha miresaka isika an'ireo izay nitondra ny skotisme taty Madagasikara olona nianatra ne zany Rabeg zany Rabeg Beder nianatra ne re André Ledoux Chefman sy ireo rehetra ary raha miresaka ary sika fa nianatra koa ne eo Foibe Tily io nianatra io ary zany mahatonga azy manana andraikitra eo amin'ny firenena noho izany tsy maintsy mianatra ny afatra zany de zao hoe raha te andeha amin'ny hery andeha anompo mianara raha te andeha amin'ny hery andeha anompo mianara zany no afatra voalohany inona ny afatra voalohany raha te andeha amin'ny hery sy anompo de mianara lazao amin'izay ary ny eo akaiky ny se hoe mianara hatrany mianara hatrany mianara hatrany zay zany ny afatra voalohany fa ny afatra faharoa rehefa tohizana le tantara eto amin'ity hoe mandehana amin'izao herinao zao de tanterano fanomponao dia mitomboa amin'ny finoana mitomboa amin'ny finoana inona ny afatra faharoa dia andao amin'izay ary tsika zany hijery ny tantarany Gideona ne rehefa tao anatin'ny fahaseranana teo amin'ny nivon'ny fireneny dia tsy maintsy nampitombo ny finoana izy teo anoloana ny adivaritra samihafa nataony teo amin'Andriamanitra na teo amin'ny Jehova dia nampitombo ny finoana zany lehilahy zany ary indrindra izay mampitombo ny finoany dia ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra no mampitombo finoana ka raha misy ny tabatabana miresaka zany eo akaiky ny se eo de teneny hoe mampitombo finoana ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra ka mangingina raha misy mitabataba hoa satria ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra zany no mampitombo ny finoana jereo ane fa lasa nahery Gideona rehefa nampahafantaran'ilay Jehovah'Andriamanitra aza matahotra ny Andriamanitra ny Amorita Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midian tsy efa naniraka anao fa aho hombanao tokoa aho ka amely ny Midian toy ny famely ny olona indray mandeha monja zany le Andriamanitra miteny zany de nitombo tao amin'ny Gideona ka nahatonga azy handray ny andraikitra fa nitombo tao amin'ny Timoty koa ane ny finoana raha miresaka finoana sika zao amin'ny tantaran'ny Timoty dia voalaza eo amin'ny any amin'ny toko fahatelo amin'ny Timoty faharoa andininy efatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo fa ianao kosa dia mahareta amin'ny zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao zay nampianatra anao zany nampianarany renibeny tokoa araky ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Timoty fa ny renibeny no nampianatra ny soratra masina any Timoty rehetra zany zao tsika olon-dehibe rehetra adidy manandraikitsika ny mampianatra ny tenin'Andriamanitra ny hafa mba hananany finoana entiny mandeha azahoany hery hananany finoana entiny manompo dia tsy maintsy mianatra ny soratra masina dia mitombo azy ny finoana noho zany ane dia efa mitarika atsika rehetra no hoe tsy maintsy mianatra soratra masina mianatra ny tenin'Andriamanitra na ao any anatin'ny fotoam-pivorena na eo amin'ny fiarahana makamamy ny fiangonana fiombonana ao anivon'ny fiangonana ary dia izay no mitondra fahendrena ho an'ny Timoty fa ny soratra masina sy ny finoana nampitombo fahendrena de ny rahana amin'izay hoe handana ataovy ary ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanomponao fa isika tily ankehitriny koa ane dia tsy maintsy mampitombo finoana raha miresaka zany sika ny amin'ny fanekena fa hanompo an'Andriamanitra
amin'ny finoana no an'nypotsika an'Andriamanitra ary raha miresaka sika ny hoe synodam-piangonana zay misy atsika tsirairay avy ny synodam-piangonana ny mampianatra atsika finoana ary raha miresaka indray any amin'ny sampanamena any ny efa manomana ny amin'izay vady saza de hita ao le tantara hoe ay moa zany Jehovahandriamanitra ny mamorona vady saza lehilahy ray manambady vehivavy ray raha mandeha amin'ny finoana zany de tsy hisy ato anatin'ny fikambanatsika zany ny olona mpanolona na tonga de makaneny sasany satria tombo amin'ny finoana isika ny tily dia mivavaka ary amin'ity fotoana ity sao sika dia ahita ny fampiasana an'izany vavaka ny tily zany mba ho zava-dehibe ry avana malala rehetra manatrika ity fotoana ity mitomboa ary ny finoana mba hoe tsika manatanteraka ny fanompotsika andehanantsika amin'ny hery zay no afatra faharoa hoe mitomboa amin'ny finoana tahaka ny Gideona sy Timoty ary ny farany dia zao mitomboa amin'ny fahasoavana mitomboa amin'ny fanasoavana mitomboa amin'ny fanasoavana jereo ane Gideona natsapany fahatran'ny firenena izy no nafitsoky ny Midianina fa tsy nantany mihitsy ny Gideona hoe avy aiza ny problème iza no mahatonga mahantra atsika fa tonga dia nijery izay anasoavany ny ankonany dia sady miafina no mively vary zany no nataony Gideona fahasoavana ao anatiny no ny fahatserovany fa misy ny olana samihafa dia namonjy ny ankonany jereo ane tantaran'ny Timoty raha irahana zany zao Timoty hoe mandeha anary tanterano fanomponao anao asany evangelistra ane zany hitory ny filazantsara ane zany hitondra ny famonjena ane zany ho amin'ny mpiarabelona aminy zany no baiko hoe tanterano fanomponao tanterahana ny famonjena amin'ny mpiarabelona dia aditsika rehetra no mijery zay azahoana manao soa ho amin'ny mpiarabelona amintsika azahotsika mitady izay ahasambatra ny hafa raha madiva ndosiny fahafatesana Baden Powell de mahatsiaro isika zay lay afatra farany nataony Baden Powell tamin'ny hoe hoan'ny skoto maneran-tany tsy maintsy ho avy ny fotoana andehanako fa napetraka Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity isika ho sambatra zany no farafatra ka de andao hoe tady fahasambarana inona moa ny fahasambarana rehefa mijery ny filazantsara isika any amin'ny filazantsara araka amin'ny Mateo vao nanomboka ny fampianarany Jesosy dia sambatra mitady izay ahasambatra ny mpiarabelona aminy no filazantsara nampitaina tamintsika isika ireto zany zao isika fianakaviam-ben'ny ty leto Madagasikara ny skoto rehetra isika manatrika ity fotoana ity andao mba hitady zay mahasambatra ny hafa fa izany ny fanompona tanterahana asain'ny tompo tanterahantsika dia raha miresaka zany zao tsika ny amin'ny lalàna ny tilindray ny hoe havan'ny olona rehetra zany ane ny mahasambatra mitady zay ahasony hafa zany ane ny mahasambatra ny fampiasana ny tanana ampvelatra ny saina zany ane ny mahasambatra ko dia ndao sika andeha amin'ny heritsika ka hitady izay ahasambatra ny hafa ho amin'ny fanompona aza manontany hoe manao ana re ny hery manao na ny tanjaka fa tanterao ny fanompona amin'izao herinao zao dia hitondra fahasoavana ho an'ny mpiarabelona eto ampamarana zany de kitiondrany eo akaiky hoe samy mitady zay ahasambatra ny mpiarabelona aminy dao ary kitiondray sotra toko telo ny afatra ho atsika mitombo fahaizana mitombo finoana mitombo fanasoavana mitombo fahaizana mitombo finoana mitombo fanasoavana inona le afatra hoe tsika zany zao raha hamakivaky ny zato taona manaraka tsika de ireo telo ihany mitombo fahaizana mitombo finoana mitombo fanasoavana andao ary mba iarahantsika rehetra manonona izay afatra zay hoe mitombo fahaizana mitombo finoana mitombo fanasoavana mitsangana ary tao isika rehetra
sady mibaiko tena no ibaiko ny hafa, sady mibaiko tena no mibaiko ny hafa. Ary rehefa vita le hafatra dia vakena amin'izay le teny fanevany hoe koa anao izany mandehana amin'izao herinao zao ka tanterao ny fanomponao. Averiko izany, zao zany le ataontsika, mitombo fahaizana, mitombo finoana, mitombo fanasoavana, mandehana amin'izao herinao zao ka tanterao ny fanomponao. Isa roa telo. Mandehana amin'izao herinao zao ka tanterao ny fanomponao. Ho an'Andriamanitra rerary ny voninahitra ao amintsika rehetra kosa ny fiainana izany afatra izany. Amen. Mahazo toerana. Hosetry ny zany tenin'Andriamanitra zay nifampizaraina tamintsika teo, samia ary mametra-panontaniana amin'ireo afatra telo ngezabe izay nampitaina tamintsika teo. Manahoana ny fahaizantsika, atraiza ny finoantsika, ary efa firy ny asa fanasoavana izay nataony se tao anatin'izay fa 100 taona ny orena ny fikambanantsika izay. Eo anatrehan'izany dia ndao antsika andiny tena ka iarahantsika manatanteraka ny hira iza no vonina, irao fa 570 takela fahaenina. Iarahantsika mandinika izany tenin'Andriamanitra no renesitsika teo, iza no vonina. Riava malala ao amin'ny tompo. Mangataka tsika angina tompo, aza nitabataba intsony mangina se. Riava malala ao amin'ny tompo, satria efa arentsika ireo tenin'Andriamanitra zay nifampizarana tamintsika. Olombelona nefa isika dia tsy nahatanteraka zay rehetra tokony ataontsika teo anatrehan'izany. Ko andeha ary isika ifona amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra mba ahafahantsika mahazo ny famindrapo avy aminy. Ndeha tsika ifona aminy noho ny tsy fahatanterantsika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka isika, ry tompo tsara indrindro, Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara. Tsy miafina aminay tokoa ny fahatsarana omenao anay isan'andro.
ary indrindrandrindra mizara aminay ihany koa ianao ny amin'ny filazantsaranao masina izay tsy sasatra mamerina aminay ireo andraikitra izay efa nekenay ao anatin'ity fikambanana maminay ity. Androany ihany koa ny teninao dia mbola mampatsiahy anay ny amin'ny tokony hitombonay amin'ny fahaizana, hitombonay amin'ny finoana ary ny hitombonay amin'ny fanasoavana. Tsy tanteraka izy ireny Tompo ka dia hifonanay, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Fantatray fa ny naniranao any Jesu Kristy ho faty teo ambony hazo fijaliana dia hitondra ny elokay, koa dia misaotra anao zay ry Tompo fa Andriamanitra mpamindra fo tokoa ianao. Izany rehetra izany sy izay fifonana tokony ho ataonay amin'ity fotoana ity ry Tompo dia atambatray amin'ny vavaky ny tily izay efa nampianarinao anay hatrizay, ka hiaranay manao hoe: ry Andriamanitro, raiko anandanitra ianao, matsiaro ny tenako kely aho ka mivavaka aminao. Omeo hery aho mba ho tonga zazalahy salama, matanjaka, say, maharitra sy marina. Toano aho mba anana ny lalana sy anatanteraka ny fanekentily. Tolory ny fanainao masina aho mba ho tonga zazalahy tsara fanahy, madio fo sy mazavasaina ka ho faly mandrakariva. Ampio aho ahavita asa soa isanandro sy ahay hanompo anao noho ny fitiavany Jesoa mpamonjy, mamelany fahadisoako rehetra. Jesosy Kristy Tomponay sy mpamonjy anay. Amen. Satria efa niaiky sy nifona teo anatrehan'Andriamanitra isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamindra fo amintsika, koa isika hitsangana handre ny teny mamy izay atolony ho antsika izao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo Andriamanitra ao aminao: aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Raha mita ny rano ianao dia homba anao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Fa izao Jehova no Andriamanitra ao, dia ny Ray Masin'i Israely mpamonjy anao. Tsy misy tsara indrindra mihoatra noho ny famindrampo atolotr'Andriamanitra. Ko andeha isika hiara hifaly hanantanteraka ny hira amin'ny firana FFPM laharana 570 hira 570 ao amin'ny firana FFPM. Ny andininy voalohany, faharoa, fahatelo ataotsika avokoa. Aku
afaka mipetraka isika. Zao sika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana anatanterahana ny ranom-bavaka. Ny vavaka izay atao dia elany lanina amin'ny hira tompo eno izahay miantso anao. Hitondram-bavaka ny beazina isika izao. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay ankehitriny fa mbola nomenao ity fotoana ity, ahafahanay manandratra ny vavaka aminao Andriamanitra, tompony zavatra rehetra. Dia rainay koa ianao satria ny famondraponao no tsy nalany ritranay, ka ahafahanay mankalaza izao taonjobily izao. Ankehitriny ary dia mitondram-bavaka ireo beazina eto amin'ny tily eto Madagasikara izahay, satria izy ireo no tsangam-bato ary izy ireo no antom-pisian'ny fanabeazana. Taio manokana izy ireo ary omeo saina matsilo mba ho tena zazalahy mendrika sy mahatoky anao Andriamanitra. Izany no irinay sangatanay aminao. Tompo, ino izahay miantso anao. Vavaka isika ho amin'ny fivondronana sy ny beazina. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, anao ny dera sy ny laza ary ny hasina, misaotra anao izahay fa tafahaona mankalaza anao ny amin'ny fahazahataona. Nomenao anay ny fivondronana anaty fiangonana, anatanterahana asa fanabeazana ho an'ny tanyrazana. Ireo mpanabe sy beazina, ireo komity mpitantana, izay variny mba foazina ka nitsoinao vantana. Atao amin'ray mijery ny fivondronana tily, ka ampitomboy fahendrena, ary ovy hatrany tsy hivily ho androm-pirenena. Atomboy ny fahavononana ho vavolombelona fiangonana. Ataonay izao tonom-bavaka ho amin'ny fivondronana sy akanavaka, satria izahay tsy tonga eto daholo fa maro ny zaza sy fotsy volo, misy koa ny anaty faritany hiano hivavaka hatrany. Ka ireo fikasana tsara mipololotra ao anaty ho tilatra Madagasikara, ho tily mandramaty. Tompo hiano hivavakay. Hivavaka sika ho amin'ny mpanabe faritany sy ny fohibe. Andriamanitra, tianao tokoa ny fikambananay satria tsy mitsahatra ianao miantso ny olona mpanabe eto anivon'ny faritany sy eo anivon'ny fohibe. Koa amin'ny fona aminao izahay raha misy ny nataonay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao.
engany amin'izao fankalazana ny fahazady taona ny tily eto Madagasikara izao dia ampitombo hatrany ny olona ianao amaly ny antso mpanabe eo anivo ny fikambananay. Mivavaka koa izahay mba ho mpanabe modely sy ohatra tsara azo alaitahakany izy ireo ka hampiakatra avo ny fahatsaran'ny fikambananay eo anivo ny fiarahamonina. Ka i Jesosy Kristy zokinay any mpitarika sy alaitahaka amin'izany. Tompo enony vavakay. Vavakintsika ho an'ny synodam-piangonana manondrika ny lohanay eto anatrehanao zahay ry Tompo, nomena ho anay ry Jesosy ny synodam-piangonana 5 anaiky ny fanabeazana tily eto Madagasikara. Misaotra anao zahay noho izany satria nikena ihany koa ho sampana velona hitazana ny mpino anatin'ny fiangonana ny fikambananay. Ankehitriny dia miantso anao fanahy masina izahay mba hitarika sy hanolo-tsaina re tompona andraikitra rehetra isam-piangonana mba handray sy hanaiky ity fikambanana maminay ity ho fitaovana fitoriana ny filazantsaranao. Matoky izahay ry Tompo fa ny fahasamihafanay dia ho hery hanehoana ny fiombonana sy ny fifankatiavana ary ho vavolombelony ny anaranao masina. Ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ny eo anao rery any Tompo. Tompo enony vavakay. Ivavaka ho an'ny firenena isika. Andriamanitro rainay any an-danitra ianao. Misaotra indrindrany amin'ity nosy Madagasikara. Misaotra indrindrany amin'ny firenena malagasy. Miavaka kanto loatra manana harenty sarobidy amin'ny sehatra samihafa. Manana olona zay nampianarana koa sy nianatra araka ny teninao. Manana olona zay manana finoana sy mitombo amin'ny fahasoavana. Andriamanitro mianta aminao zahay. Mivavaka manokana zay Tompo ny hitahinao ireo mpitondranay, hanoloranao saina, hamindrano fo na mety olona voafidy izy ireo na olom-boatendry izy ireo. Hanolotsaina azy ireo ianao Tompo satria raha manana mpitondra zay endry mahatoky anao Andriamanitra, mino anao Andriamanitra tokoa ny firenena araka ny teninao, mitombo amin'ny fahasoavana ka manasoa dia ho firenety sambatra Madagasikara ary ho tanteraka hatrany ilay teninay fanekenay manao hoe Madagasikara dia ho anao Kristy. Madagasikara firenena sambatra ary hanana ho avy mamirapiratra miadana ny vahoaka any ambany lanitra. Dia misaotra indrindra Tompo satria mitaha ny firenenay ianao sy ny mpitondranay ary ireo vahoaka ao aminy sady mamindra fo aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Baba
izany vavaka rehetra noventesitsika teo dia atambatsika amin'ilay vavaka nampianariny tompo fahiny manao hoe rainay zay ny an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao aniny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo any any anina saza ho anay ary mamela any elokay tahaka namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay mifakapanay fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Fotoana izay anolorantsika tena amin'izao fotoana izao, tonga eo amin'ny fanaovana ny rakitra isika. Ny rakitra izay ho tanterahana dia ho tatazana eny am-pitoerana ihany, efa misy tompon'andraikitra ny amin'izay. Mandritra ny rakitra kosa dia iraintsika ireto hira ireto. Ilainy se ao amin'ny irao 570 takela 720, tily aho ka matoky irao 570 takela 170, mba tanterao irao 570 takela 720. Voici l'avenir, la belle saison ao amin'ny Ravinala Railovy takila 250.
aku cepat bisa sanieta-etana Pagudunang iyana suana Itani tigo mamiku Pagtugim patiliya kamatukiya Kulen Rehefa manapahana ny fanompovam-bavany eto amin'ny palais des sports ka andeha hokatra amin'ny fombazodo sy ny fomba rehetra ary ora tsy mora ina mety hoe ny amin'ny fandaharana tena sokoto izao le izy ny fananganan-tsaina dia avy eo isika anolorona ny fomba ofisialy ny logo fahazatoana ny sary famantarana avy eo misy karazana lanonana zay atsotsika hoe fampitana ny fanilo aorian'izay isika dia mamarina ny fomba sokoto araka navarantena tiandohana dia misy ny fidirana mivantana karazana plateau TV zato isan-jato mivantana avy ty-palais du sport anasana vahiny maro zay tonga eto toerana na ihany koa ny tompona andraikitra mpanjakana zay fanotrona tamin'ity androany ity zay aloha ny azo maina aty amin'ny sport ny veno ihany sika Sympahiry tsy mety sasatra Sinkatily asa fatratra Fananganana sy amplenaina Soamera ho an'ireo taranaka Ka koa izany le raisony fanapakevitra hoe Patatena ho antsitsipony andraikitise Babao anatina wao ila yasa suwani namana Ufatawa dunia salvatare Saliveri na umana tisife Azuri mafi Maizu di tumpulala Tava mubanao Kuizani beresu di fana pakevita we Makatera uwaitisi puni ada kise Sikiru eri kuwaba wanatina wa Ila yasa suwani namana Titi mianjana Dia zara kirupia kuchifwanao Kumayeneza Zara Tukini wavinao Karolizani lerasoni wana peketa we Patatera uwisi puni adakitise Sikiru weri kubaba wanatina wa Sesuai namana Kanoizani beresuni para paketi jawe Patatera uwikisi puni adakitise Sikiru eri kubaba wanatina wa Ila ya sesuai namana
porte et nous marcherons devant. Voici la belle saison, l'animation de l'aventure. Ceux qui nous suivent par les chemins montants verront la rive d'un monde resplendissant. Voici la belle saison, l'animation de l'aventure. Souffrance, nos cœurs sont tourmentés, plein d'espérance, revêtons-nous à chanter. Voici la belle saison, la 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 itsangantsika anatanteraka izao fanatitra izao ivavaka isika tompo tahaka ny nampianaranao anay mba hanolotra ny tenanay ho fanatitra velona dia raiso ihany koa izao fanomezana izao fanatitra ao akasitrahanao taio ny tsirairay avy taio ny tily eto Madagasikara izay manolotra ho anao izao fanatitra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Petraka isika. Raha ny vinavina dia tsy voavolavola fa mitady valavala to mivena sy mivony reo zatovo sy tanora. Tena mahavalalana tsy zakanao le vonina fa misy ihany vonina kanefa to tsy vanina. Misy indray ny vanina findrisy to tsy vonina. Tsia, tsy izy rehetra nefa fa aoka ho tsy vanina. Aza mitomany fa mbola misy ihany koa ny tena olombanina sy vonina hatrany. Dia isika tily zany. Antoko ny hoavy sy ny tontolo iatsara ny fijoroan'ny tily eto Madagasikara. Mamela amba hitantara sy anambara ny ampalalany tily eto Madagasikara koa izara sy mahasoso ny mahatsara amin'ny alalan'ny zavabita sy ny tantara. 420 zato taona lasa zay. Rehefa voavakilay tamin'ny Richef Radilay ilay fikambanana iray amolavola zazalahy natao hoe éclaireur unioniste de France à Madagascar ka i Jean Beigbeder no anisan'ny mpitarika nanorina azy tsara dia nitoy moa ny tantara. Nefa raha ho tantaraina mety hamona aminaina sady zato taona ny aina ve moa hito tantaraina hatramin'ny raha-pitsomaraina fa ny azoko lazaina dia ireo zoko be ajaina izay filohan'ny tarika ary koa nanome aina ny fanesy ara-potoana nandritra ny zato taona. Nitarika izany moa i Jean Beigbeder, nanaraka azy teo Etienne Kruger, avy eo dia notombiasan'ny chef Breton ary koa nanaraka azy Charles Bonzon, Marc-André Ledoux na koa hoe chef Mamy, tao i Alain Martin, dia nitoy hatrany Randry Samuel na koa chef Randry namela lovabetsaka ho an'ity tily ity, tsy izy reo irery fa mbola marobe. Mbola tao ringa Jean Arson Rabe, pasteur Andrea Matony Jean Bart ary pasteur Rafalia Marc. Dia mbola tao koa Arson Gabriel sy Andrea Tseheno Raphaël, Ramiandro Soa Arsène,
dodo rabiaza celestin na koa tata marina daholo zany fa tsy mitata avy eo lambo misedra na rahambinitso jose efa taona 2 amin'izay tsika zao ryseka izoky ara-mientana raha koa toaryvony atsy kopatanana zareo manaja makalaza ny hasina rakotondrajao zaka mananjara zany rehetrarehetra zany dia nandray anjara raha tobison lanto mamba maharitra raha joelina michel nakali miaritra anankiray ny sisa dia voatonona daholo izary zany raha haingo tokona hitatana mikolo fa maro reo tsy voatanisa zoko be raha iamandreny angadina nanana avokoa raha izy reny misy ireo efa nandao fa nisovita ny tsofoana dia ireo zoko be rehetra na efa ny zato-taona fa izato-taona ny tsy zato foana fa mbatombo la etaona nisy fototry ijoroana sy ny tanjony masony fa raha ny fikambanana maro dia maro maniry ohatry ny anana azo ifidianana ary nefa ry namana tilo no andanana satria fa ahoana mara ny titility vakiboky lomano azakazaka dila mozika moto karate rugby tiktok fb soifi selfie tena maro ny zavatra be mpakafy fa tsy misy masolo an'ny titility fa titility ny raha toka fa ititility ititility ny raha toka jerena dia titility fandalam-pahendrena ary titility fa nympo-pirenena ary titility fa natanjahantena ititility manabe tsy ivena ary titility asa sotsy terena titility koa no efa nekena ary titility azompamonjeny ny fikambanana tileto madagasikara ny zavakendrena dia mahazava tsara anabe ireo tanora zatovo hosoka ho vavolombelon'ny tompo jesoa olo-pirenena vanina koa ary andra ny fianakaviana tokoa izay nikonendry atao koa evo ny tily dia fanabeazana ara fitaizana ara-panano vaindohan-draharaha molavola lehilahy ijoro tsara tsy ampanay fa tena isan'ny ilaina koa ny fa tena isan'ny ilaina ka dia ao koa ny kiraina ny fanabeazana ara-tsaina ka ho ampinga hoety miaina ny fanabeazana ara-batana izay taratra mivantana tomady sy hiantrana ary hitarika sy ny tantana ny tily tsy miolon'olona fa olona zantonina ka tena atao mafiolona ny ara-piaramonina ary manandanja koa ny ara-petsepoka ny beazina tokoa olombanona soa ankehitriny efa feno zato-taona reo bainga voavadika efa be ny manoloana namolavolan'ny mpikambana ho tena olomanga isan'ny reny raha koto albert raha tsy mamanga reo karazan'olobe izay nitondra ny firenena sy ireo mpanakanto toa ny george andriamanantena sy ny sisa izay tsy hoary voatanisa fa nitily dia manampy ny tanora ho tafita efa nalina izy zao raha nitaritra arakisa ary mbola be ny miandry na dia maro azany vita zato-taona ny orenana ny tily ankehitriny zato-taona nanabe fa izay no antom-pisiny zato-taona namokarana sy nampiroborobo zato-taona tsara olona fa tsy nangozoozo zato-taona nitoriana zato-taona nanimpona zato-taona koa ny tanana ho ampinga ny finoana ka ny zato-taona ho avy dia mbola manantena fa hitondra fandrosoana ho an'ny firenena zato-taona hanavaozana indray ny fanekena zato-taona hiatsaratrany ekena sa tsy ekena raha lasy ranabafy mazotoma ndray sanjara fa isika ty afara no sonjo mamarara anatsara ny tantara eto madagasikara ho an'ny zato-taona ho avy dia aleo faranako atreo fa sao manjary makaleo dia faranako amin'ilay hira faheninareo fa somary nitovanana dia toy izao le feo enao ngateo tsy za rery no matsikaritra mamariparitra fa mahafinaritra ireto tanora raha toa voasarika fa tsy andohalika indrandra lanitra hitango lanitra tsy angaringarika fijery miatrika raha anontaniana hoe enao ngatily bla 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 Wow, mangini sika. Aufa fanyo. Aufa fanyo. Aufa fanyo.
zay mangina isika mangina isika zay mangina isika zay misaotra anse mbola niterina trany ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ankasitrahana ireo rehetra nandray anjara tamin'ny tapany voalohany dia hiditra amin'ny tapany faharoa isika ankehitriny ny fotoana skoto sy ny fanokafana ny jobily fahazatoanantily koa manasa mpitiavana ny filopanampy eo anivon'ny Fobetily sady ao anatin'ny komity mpitantana ny fankalazana raha teo mba anazava amintsika ny tondrozotrany jobily sy ny fizotrany fitopanokafana manasanao ampanajana filonenety sotranse ho atsika rehetra tonga amin'izao fotoana izao ampifaliana no iarabanay anareo miaraka nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra indrindra iara-paly amin'ny fanokafana ny jobily fahazato taona toy izao ny mahakasika ny fankalazana ny jobily Jesosy Kristy lohan'ny fikambanana no mpiay ny jobily ny teny faneva araky ny efa hitantsika sy mijanona ery amin'ny écran ery foana dia hoe mandehana amin'izao herinao izao ka tanterao ny fanomponao izay hitantsika ao amin'ny mpitsara toko fahenina andininy faefatra amby folo B sy Timoty faharoa toko faefatra ny andininy fahadimy D ny tsangam-bato mandritry ny jobily dia ireo beazina hitantsika rehetrareo ny beazina ny tsangam-bato ary anangana tsangam-bato anankiray koa nefitsika ho andreo beazina ireo dia eritreretina ny famolavolana sy ny fitediavana tetikasa fa atsika manangana siège ho an'ny beazina ny teny fanalahidy dia anaky efatra marina amin'izay rehetra atao matanjaka amin'ny mahatanora salama tomady ary fikambanana matanjaka matoa nahatratra izao zato taona izao mipaka amin'ny fiarahamonina ny etsim-panabeazana tanterahana ary miompana amin'ny rehetra teboka ireto ny fanamariana ny fankalazana ny tontolo iainana ny fandriampahalemana ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina tsy vita nefa ireo raha tsy matanjaka ny fiainam-panahy ampiralahiana ary ser isaorantsika ny filopanampy eo anivon'ny Fobetily sady ao anatin'ny komity mpitantana ny fankalazana ankehitriny kosa dia tonga ny fotoana anokafana ny fotoanantsika amin'ny fomba skoto koa mangataka ny filohan'ny Fobetily eto Madagasikara mba hanatanteraka izany filoha tantana amikolo omena se ny fitenenana raisitsika amin'ny tehaka mafy izy tehaka mafy be aufaufaifanyo tehaka mafy be aufaufaifanyo aiza le fanyo aiza le fanyo aiza le fanyo ao zay mangina isika zay mangina isika anokatra izao fotoana izao amin'ny fomba skoto isika koa mangataka antsika rehetra izay manatrika ity fotoana ity hitsangana isika tily amperinasa rehetra dia hiaraka iredona ny irasaporitra isika tranainy rehetra izay tonga eto ihany koa dia hiaraka iredona mafy izany tandremo tily atrandratrany hon Neto vou non esaya kokutili mala
iezaka tokolombanona uvonina izini tanindazanay matakasa itukuonitaninay paraisunasoyanzakamo uholonao aneni malakasi apanososiatsaranindosinay ritukuota elitaninazanay matakasa samakazy mahazo toerantsika rehetra mangina isika mangina ao anatin'ny fanginana no ianotsika ny filoha foibe mangina isika ankehitriny a dia iroso amin'ny fampiakarana ny saina isika hoakaritsika voalohany a ny sainam-pirenena aorianan'izay kosa dia horidontsika ny hira-pirenena rehefa vita izay dia iroso amin'ny fampiakarana ny sainam-pikambanana isika rehetrarehetra ary tsy hipetraka isika raha tsy tafakatra izany saina rehetra izany mangataka antsika indray mandeha hitsangana ary izao iomana amin'izay fampiakarana ny saina izay pampakatra ny saina pampakatra ny sainam-pirenena apekaro Sana
miakatra ny sainam-pikambanana apekaro. Samy maka ho azy mahazo toerana isika rehetra. Eny ary mangina ndray aloha ao aloha dia tsy misiosioka irosontsika rehetrarehetra amin'ny fanavaozana ny fanekena tily fa mialohany irosontsika amin'ny fanavaozana ny fanekena dia hiaraka amaky ny lalàna folony tily itsika dia mangataka an'ilay sampana maitso hiakatra ety anoloana amaky an'ilay lalàna folo. Anjakanja se ary miazakazaka mihitsy se anganary. Toka teny ny tily, mahatoka ny tily, vonona nasony namany ny tily, avan'ny olona rehetra ary mpirahalahy daholo ny tily, manaja olona ny tily, antra biby sy tia zava-maniry ny tily, mpakatò ny tily, mihira sy mitsika raha sendra sarotra ny tily, sa mahery fo maharitra amin'ny asany ny tily, madio tena, heritreritra, fiteny, fihetsika ny tily. Ny fanekena eo anivon'ny fikambanana Skoto dia ivon'ny fanabeazana. Hitantsika teo ny lalàna folo fa manondro tsy mandrara fa manondro ny lalana izorana ahafahana mijoro ho vavolombelon'i Kristy, ahafahana olom-pirenena vanina ary ho andry ny fianakaviana. Toy izao ny fizotro ny fanekena.
hiaritsanganytsika rehefa avy eo zay vita fanekena rehetra dia manavao ny fanekena ao am-po ary miteny mafy tsara fa alefatsika tsy amin'ny fafana ny fanekena manao fiarabana mendrika izany isika de petit salut ny ataontsika fa tsy le grand salut rehefa manao fanekena rehefa vita ny fanekena de tonga de miara miredona ny hira fanekena itsika rehetrarehetra amin'ny andinina rehetrarehetra manasa-panajanatsika rehetra hitsangana ary a fanao fanekena itsika miaraka daholy ary eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ary noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no anekeko amin'izao irotsahako ho isantily eto Madagasikara izao fa anompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana ary hanono ny lalàn'ny tily Anatrehanao riray no ekeko izao anompo anao mandraky izay teo anao hitena sy ny saina sy ny fanahy ipanjina layaina valenalay udini fireneko no ekeko izay miantsoni diareko mianzo izay mitena sy ny saina sy ny fanahy ipanjina layaina valenalay fitiavana ny namana no ekeko izay naorina ny manana mitovy izay intena sy ny saina sy ny fanahy ipanjina layaina irelalana folo no toviko izao no mitsoro tsy laviko itena sy ny saina sy ny fanahy ipanjina layaina valenalay afaka mipetrakytsika tompoko rehefa avy nanavao ny fanekena isika dia hoainga vao indray hiatrehana ity fahazato taona ny fikambanana ity
mino izay fa efa dodina isika aen'ny fandaharana mandritra izany fotoam-pankalazana izany a koa iangaviana indrindra aja luka andreatsimbana itsoy mizara izay tanora mpanolo-tsaina eto amin'ny tily eto Madagasikara mpisolo tena ihany koa amin'ny OMMS mba ilaza amintsika izany fandaharam-potoana izany raisitsika mitehaka izy. Ireto manaraka ireto indray ny fandaharana fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahazatoana ny tily eto Madagasikara. Aorian'izao fanokafana izao ny alakamisy 12 ny volana febroary 2024 fanamariana ny andro nahaterahan'ny Baden Powell nanorina ny scoutisme miaraka amin'ny firaisan'ny scoutisme eto Madagasikara. Ny sabotsy 19 ny volana martsa 2024 isy colloque scientifique mitondra ny lohateny hoe centenaire du scoutisme à Madagascar izay atao any amin'ny Académie des sciences des outre-mer any Frantsa ary ao ampitaina mivantana aty Madagasikara izany. Ny sabotsy 12 ny volana Mai 2024 hatramin'ny sabotsy 15 Mai 2024 ankalazana ny herinandro ny tily sy mpanazava eto Madagasikara anamafisana ny fahaveloman'ny fikambanana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny sabotsy 17 ny volana Jona 2024 isy ny atao hoe tambo na avadika hoe tahala mampirainy beazina sy ny olon-dehibe ho amin'ny hoavin'ny fikambanana ary koa fanolorana ravinala volafotsy isam-paritany. Ny alarobia ray hatramin'ny 5 aogositra 2024 lasy jobily fahazato taona ny tily eto Madagasikara atao eto amin'ny faritany Antananarivo any amin'ny commune rurale Fionana district Ankasibe PK 55 RN 4. Ny 7 aogositra 2024 hatramin'ny 12 aogositra 2024 fionan'ny flotily any amin'ny faritany Sava sady fanavaozana ny tompon'andraikitra eo amin'ny sehatra nasionaly. Septambra 2024 fisaorana sy fandinihan-tena ao anatrehan'ny tompo noho ny jobily fahazato taona ny tily eto Madagasikara ary ny sabotsy 20 septambra 2024 andro raisam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana. Ny volana oktobra sy novambra 2024 fivoriam-be fanavaozana tompon'andraikitra eo amin'ny sehatra faritany fanokafana ny tao-panabeazana 2024 5 iaraha amin'ny tompon'andraikitra teo aloha sy ny vaovao sady fanolorana ireo tsangam-bato. Amaranantsika azy ary ny zoma 20 ny volana desambra 2024 feno 100 taona katroka nijoron'ny tily eto Madagasikara ara-panjakana famoahana amin'ny fomba ofisialy ny boky tantara ny tily eto Madagasikara sady famaranana ny taom-pankalazana iarahana amin'ny tompon'andraikitra teo aloha sy ny tompon'andraikitra vaovao ho mariky ny fitohizan'ny fiainan'ny fikambanana sy fidirana ho amin'ny 100 taona manaraka. Dia ankasitra antsika izy nilaza ny fandaharam-potoana inona sy antenaina fa efa vonimboniny sika rehetra hiatrika izany fankalazana izany. Melohany anatanterahana ny fandaharam-potoana manaraka misy antendry atao amin'ny ilany avaratrato ho an'ny ray aman-dreny izay tsy nahita antendry dia mba hiangaviana mba hanatona ao. Tonga ary ankehitriny ny fotoana anatanterantsika ny fanolorana ireo komity jobily satria matoa totosa izao fotoana izao dia nisy ireo saina niara-ny hevitra tanana miara-mandray tongotra miara-mamindra nanatotosa izany miaraka amintsika rehetra koa dia ireo voatonona dia mba hiangaviana hiakatra ety amin'ny sehatra. Misy ny antsoina hoe olobe ireo zoky zany generaly Beifoka Fiedertre na Flou Fiakamazoto no alalantsika azy eo ihany koa Arso Jeannette na Flou Nenette. Aizy ianareo menata.
izy ireo zany a no olobe a ao anatin'izany komite jobili zany. Miaraka aminy a ny filohan'ny foibe tily toky rahaingo raha fanomezatiana natantana mikolo randriana evinirina risoradomanana izay filohan'ny foibe mpanampy. Ireo ny olobe atsika. Ankoatran'izay dia misy a ny antsoina hoe kalaza Rakotoson Lalaina sy Alain Pierre Bernard. Kalaza moa zany a dia ireo a mpiandraikitra ny tetikasa. Te afatsika trany izy ireo a mandrapatonga ny ety. Misy kosa ny antsoina hoe mpikatroka Flo Rabeony Aingonirina sy Andria Mikendry Kiniony Albert na Akoma Miza. Ny mpikatroka moa dia Flo manana fifandraisana mivantana amin'ny beazina. Ankoatra azy ireo a dia misy mangina kely isika dia mba hentsika ireo komite rehetra ireo. Ny vomera isatsokajy ny vomera ny aipana Pastera Jules Rakotozanany na Sorohitra Mikalo, Révérend Rabenatoandro Frenel na Fani Matsilo. Eo ihany koa ny vomeran'ny hetsika Rakoto Vahiny Fitosoa sy Julien Razavondratsimba na Vitsika Pitarika. Vomerany vola Rakotondravelo Andry sy Tante Linary Iarivo na Isala Miangaly. Vomerany Tsangambato Andria Miadana Lanto na Iabakabaka Taratra Ra Samuel Erfity. Vomerany Logistika Razafondraimbe Lanto sy Tso Ramanana na Igogo Misaina. Vomerany fifandraisana Jean-Nage Rasolonirina sy Razafo Mandimby Mamitiana na Tsiriry Manentana. Ireo zany ny komite jobily miangavy indrindra kosa ny filohan'ny komite lehibe filo ara-mientana sy ireo filoam-piangonana rehetra manatrika etona mba hiarahaba azy ireo ary indrindra hitondram-bavaka ity asa makadiry miandry ity. Rehefa vita ny fiarabana dia hitondram-bavaka ny solotena amin'izy ireo ary aorianan'izay dia hanokatra ity taonjobily ity isika. Eny ary dia hiaray vavaka isika ho an'ny asa goavana miandry ireto mijoro ety anoloana ireto amin'izany ndraikitra lehibe izany ivavaka isika to. Ary Tompoandriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay ianao, fa indreto izahay indrindra
ao anatin'izao fotoana andiavanay ny fahazato taona zay ankalazaina izao dia misotranao manokana ny amin'ny tolotsaina ny amin'ny fahendrena ny hery sy ny tanjaka sy ny fahasalamana rehetra menao anay indrindra mivavaka manokana izay ho an'reto mpanomponao zay manandraikitra manokana ao anatin'izao fankalazana taonjobily lehibe izao tsy vita ny herin'olombelona fotsiny izany tsy vita ny fahalalana avy amin'ny saina fotsiny izany fa indrindraindrindra tolotsaina sy ny fahendrena avy aminao fanahy masina dia nao lay efa niasa ary mbola miasa ny tatana ny fiainantikambahana misotranao zay ry tompo Andriamanitra mbola fahana mivavaka ho azy ireo koa dia ny tana mahirinao tsy tohany omba sy tatana ireto mpanomponao ireto ary indrindra ho an'ny mpikambana rehetra ny mpiantsehatra rehetra eo anivon'ny fanabiazana tily izay ankalazaina ankehitriny dia mba hatsiary tokoa fa tanana mifanolotra mifampitantana ary miara-mitondra ho any amin'izay tanjona kendrenao anatin'izao fankalazana izao dia tsy lovy amin'ny fahendrenao izy ireo ampaherezo ary indrindra toano amin'izay rehetra fantatra fa ilaina ao anatin'izany dia matoky sy mino izay fa Andriamanitra itodianay fa tsy olona ka matoky izahay fa tsy misy tsy ho tanteraka rehefa ny sitraponao no ankarazay dia apetraka aminao za mivavaka izany ry tompo dia tanterao arak'izay alehibe indrindra fonao sy ny fahasoavanao amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompo izay fa nampiray anay tokoa ho azy any amin'ny voninahitra amen. Zao dia miara-mitsangantsika rehetra ry havana. Zao dia ambarako fa misokatra ny fahazatotaonany tilo eto Madagasikara izay mitondra ny faneva ao Ampitsara toko fahenina andininy faefatra, Timoty faharoa toko faefatra andininy fahadimy E manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandehana amin'izao herinao zao ka tanterao ny fanompoanao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tony urena ni tili tuka teni matukia neni tili banana so sinanabe ewa jizi sita nura maruke kumande anamini sau erina wisau katera mifanu kuana tili dari adu matakizai tunggu di sana rira tutta taruna warudina gidi natukya nausahai Jesua zukiti satu tonani urena nani tili marunula nasi sejana kadiri Yano teso Nazuna tukuni fikya banana Kumande anna minisau Erina wisau Katera mifanu kuana Nilaiadu Matakisa Mikumbu isanadu Isanarira Tutatanuna Warumina uniti Matukya nausahai Jesua zukiti Satu tonani
manitily de miasa tena mianjanao ritily manaso ny fiangonana sy firenena re omandeana mily zao erinao ezao tanterao ny fanompoana idaiado mangakiza mitombo isanandro isanarira otatanonao arovinao lity matokianao sahay tesoazokity idaiado mangakiza mitombo isanandro isanarira otatanonao arovinao lity matokianao sahay tesoazokity matokianao sahay tesoazokity matokianao sahay tesoazokity Ura-cura mafe atau vaco pala despare Ura-cura mafe Alefa tuizatsika bana ny urakoraka urakoraka mafe wafa zato taona ny tila to Madagasikara mangina an'izay ary tsika fa isy zavatra hitranga eto isaorana trany ireo komity jobily ny filohan'ny komity lehibe ary ireo filoham-piangonana misy faritany a telopolo eto amin'ny fikambanana tily eto Madagasikara ary ny faritany anankiray a dia ny any a Frantsa ireo hitanareo ireo a ny faritany telopolo a mandrafitra ny fikambanana tily eto Madagasikara misy teny manentana ampiasain'ny filohan'ny fohy be amin'ny hoe ny afaka mipetraksika tompo ny tanina ny rininy a ny azo ny vanikolakana dia ny taniny an'ny riny a no tsara nalainay a ho symbole le lakana mitory ny firalahiana sy mitory ny fifankatiavana ireo lakandreo a dia miaingy androany eto anivon'ny faritany a Analamanga 5 Analamanga voly Analamanga andrefana Analamanga atsinanana ary Analamanga atsimo izy ireo a dia afa manana ny lalana voafaritra ifandraisany amin'ny faritany anakienina izay anjarany koa anamarika ny fotoana io a isika izao
ry filoha ry mpiandraikitra isam-paritany ny beazina ny tsangam-bato izay no filamatra amin'izao fankalazana ny fahazahataona ny tily eto Madagasikara izao. Tompona andraikitra voalohany amin'izany isika mpanabe indrindra ise mpiandraikitra. Ilalao isika ao anatin'izao fankalazana izao dia ny lalao lakana miampita. Iampita any amin'ny isam-paritany ny fivondronana ny lakana izay hiainga aminareo eto Analamanga 5. Izay tsy andeha fotsiny fa hitondra ireo fitaovam-panabeazana izay entin'ny se mpiandraikitra manatotosa ny andraikitra se. Amin'ny mahalalao azy dia ny mpiandraikitra voniny no omena izany vaty izany ka ianareo filoham-paritany sy tompona andraikitra fanabeazana isam-paritany no mahita izay mpiandraikitra vonina sy mendrika omena izany vatsy izany. Indro ary atolotra anareo ny lakana mitondra ny arato feno vatsy ho an'ny mpiandraikitra manodidina ny 2,000 manerana ny Madagasikara voniny hoentinareo isosa any amin'ireo fivondronana ao anatin'ny fahatany misy anareo ka ampitaina amin'izao fiainana ny jobily fahazahataona ny fikambanana izao. Alohan'ny anoizantsika ny lalao dia misy zazalahy kely tendry no anarany iangaviana cheftaine akanazy ato amin'ny ilan'ny altara ato. Orenesintsika raha ny fepetrany lalao. Fepetrany lalao. Izany hoe mpiandraikitra vonina mahazo ny vatsy ireo izay mahatsangana fandarana ray taona voasinihan'ny komity mpivondronana sy ny filoha. Ireo izay nahavita nandohan'ny fiantohana assurance ho azy sy ny beaziny rehetra ka voamarina hatrany amin'ny defa fohy be. 20 ho an'ny faritany maro fivondronana fa mety ho latsak'izay amin'ny faritany vitsy fivondronana. Ny lakana dia iainga eto Analamanga 5. Andray ny lakana voalohany zao ny faritany Analamanga voany. Afaka mitsangana isika ao amin'ny faritany Analamanga voany iorakoraka mafy eo ampandraisana ny filoha-paritany ny lakana. Ny lakana iainga eto Analamanga voany dia hiazo ny faritany tily amorony mani ho ao amin'ny Matsiatra ambony ary ho an'ny Orombe ho any Atsimo andrefana ary ny faritany Atsimo andrefana no hitondra ny lakana ho any amin'ny Lasinjobily. Ny lakana faharoa kosa dia iainga ao Analamanga Atsinanana. Analamanga Atsinanana. Analamanga Atsinanana hitondra ny lakana ianareo hiazo any aloatra. Mangoromoramanga faritany Atsinanana na Tomasina ho any Analanjorofo ary ho any Ambatsoa ny farany lakana iny ary faritany tily Ambatsoa no hitondra ny lakana ho any amin'ny Lasinjobily. Faritany tily Analamanga andrefana. Iainga ao Analamanga andrefana ny lakana hiazo any faritany tily Vatovavy ho ao Fitovinany
ary ho an'ny Anosy, Androy, ho an'ny Frantsa, faritany tily eto Madagasikara ny Frantsa sy ny tily Frantsa. Ny lakana fahadimy Analamanga Atsimo, Yanga ny lakana ny lakana dia iala ao Analamanga Atsimo. Iazo ny faritany vakina karatra Batolampy, vakina karatra Tsirabe, Menabe, Melaky, Bongolava, Itasy. Faritany Itasy no hitondra azy any amin'ny lasin'ny Jobily. Analamanga Varatra Iainga indray ny lakana ao Analamanga Varatra ka iazo ny faritany tily Betsiboka, Boeny, Sofia, Sava, Diana. Ary ny faritany Diana no hitondra azy any amin'ny lasin'ny Jobily. Amin'izay antsona ny lakana rehetra isa-paritany dia voizina hatrany ny teny fanevan'ny Jobily izay manao hoe mandehana amin'izao herinao izao tanterao ny fanomponao. Voizina hatrany ny fanehoana ny fahalahina sy ny famindram-po, ny fanehoana ny fahatsaran'ny fikambanana, ny fizaranam-pifaliana ny vatsim-panabeazana entina indray hiatrika ny 100 taona manaraka. Eny ary afaka miazo ny toerana ianareo fa parapahazonareo ny toerana dia atombokontsika eto amin'ity palais de sport ty androany izany fiarafahalahiana tily zany ka iarahantsika miredona ny hiran'ny fraisan'ny scoutisme zazalahy ny ry fifankatiavanao hitsangantsika rehetra zareo reto andray ny toerana ary fandrahitanantsika rehetra ho maky izany firalahiana tily zany. Viva
Sarani Amina. Miara-mipetraka isika rehetra dia miangavy ny filoha fohibe tantanan'Ankolo Isa azafady indrindra ito ilay zazakely tendry no anarany ka angatana izay niaraka taminy Bakazy ato ambadika ato angatany Gaël na izay mahafantatra azy mba akanazy ato ambadika ato mankasitraka indrindra. Okzay ary mangataka fahanginana amin'izay fa misy zava-dehibe ho hitantsika eto androany. Ao mangina amin'izay tsika atao anaty efitrano. Ny skoto moa dia ny feitenda ny marika ahafantarana azy maneran-tany dia tsy latsa-danja amin'izany koa isika eto Madagasikara manana ny feitenda fankalazana ny fahazato taona isika izay ohatra ity ampelantanako ity satria révérend Célestin no ataontsika hoe zokony indrindra amintsika izay manatrika eto dia ho atorotro ny filohan'ny fohibe ho an'ny révérend Célestin ity feitenda ity. Isika rehetra izay efa nahazo feitenda kosa dia afaka tonga dia mametaka izany amin'izao fotoana izao. Ianareo vahiny nasaina kosa dia isy fandaminana rehefa avy eo ho amin'ny fametrahana an'izay. Andaontsika hitehaka ho an'ny révérend Célestin zokony indrindra ato anatin'ity trano ity izy raha ny tily ny resahana. Nitoyatrany ny fandaharam-potoanantsika efa vita ny fampitanany lakana ankehitriny indray isika dia tonga amin'ny fotoana ny ilo miampita. Ilo miampita ka hitarika izany ny tompon'andraikitra dia ny filohan'ny fohibe mpanampy eo anivon'Tily eto Madagasikara.
za rehefa mila tsy azaka n'ity zavatra ity mihitsiny mavesatra be ohatr'izay koa ny afatra hifanomezan'izy mianaka ahafahana manohy any zatotaona manaraka ka atolotra any révérend Célestin aloha le afatra anankiray dia miteny ny afatra izy manolotra an'ilay louvotô dia ilay louvotô indray rehefa avy eo manolotra ny révérend Célestin dia ilay louvotô no miteny farany rehefa avy eo. manolotra an'ity Ye mahoraka dia mahoraka tokoa tsy amin'ny lapan'ny fahatanjahantena Mahamasina araka indrasika amin'ny sary dia nisy teo ny fifanankalozana ny folaran'ny fahazato taona ka ankehitriny hitantsika eo amin'ny sary fa misy ny échange miaraka amin'ny araka ny kely indrindra sy ny zokony indrindra. Izao no tena marika fa tena hoe matanjaka mipaka ary ihany koa marina ity fikambanana ity. Atolotsika an'ilay louvotô indray hifahendrena ny anarany dia atolony any révérend Célestin. Ianareo mpitondra rehetra isanambaratonga isika skoty rehetra manatrika etony tompo kilasy tompo vavy niazo ny vankilakana tanana niriny tsara fa ny fikambanana tily to Madagasikara kosa no tratra izao fa zataony izao dia atao ianareo zoky sy ray aman-dreny niazona ny faneva sy napita ny fanabeazina mandraka ankehitriny mijoro eto ny tenako solo tena mpikamina beazina sady maneho fankasitrana anareo mpitondra sy mpanabe rehetra ho aminao zafady ao izao mifankatahan-dalina iteny sady famomezam-boninahitra anareo itenenana teny menaka mahasilanga fa ratsy mena dia mahajoko manaraka izany dia andeha raha antsika tsara ny lalàny louvotò sy ny lalàny tily ary tazomam-po Jesosy Kristy dia sisaraka tsy nokapana tahaka ny lanitra sy ny tany isika sy ny tsiny tolorina ny asin'Andriamanitra izay mandrotsaka amin'ny fahasoavana amintsika tsirairay avy mandrakariva ho azona voninahitra mandrakizay ireo mpitondra isanambaratonga ihany koa dia tolorantsika ny asina engana izy ireny mba hikatsaka mandrakariva izay hampandrosoana ny firenena sy ny fikambanana ary ny fiangonana isika rehetra manatrika itona kosa dia tolorina ny arahaba voadinidinika ny arahaba tolotra reo dia ataoko toy ny arahaba tily ka endrika mirana sy tanana vy ho mariky ny fahatsorana sy ny fotena ty koa andeha hiarahany fanofantanana ho mariky ny fiarabaly. Izay no hoe lafa isoriny indrindra Andriamanitra no izao taonjobily izao ary antenina ny fiarabanantsika tsirairay avy nahatratra izany tampakalazana goaviny izany nampitainy zokiray aman-drentsika teo ny lalàny tily izay tondrozondro ho entina manohy ny zataona manaraka mankasitraka indrindra nareo ary mametoky izahay fa anaraka tsara izay efa nikelezinareo hatramin'izay mangataka ny herin'Andriamanitra isika ho amintsika tsirairay avy ka samy tsy hosy lafaka mpandeharana sady samy hotody amin'ny lakany tany avy tsy hisy tsibato ny lakany tany ane isika fa samy hiazona tsara ny fifankatiavana sy firalahiana etam-pamaranana dia manome toky izahay ankehitriny
fa tsy andraraka ilombiandoha ary engany mba ho ela velona ny fikambanana tily to Madagasikara. Misatra tomboky lahy makasitraka tomboky vavy. Ankasitrahana indrindra ireo nanatanteraka ny ilomiampita izay nisolotena antsika rehetra teo moa ny zandriny eo ihany koa ny zokiolona fanaja. Toyatrano ny fandaharam-potoanantsika matoma ny entoento dia tao ny afo ny poirany matoma reto na ny hira faneva matoma revaka ny sary famantarana izao fankalazana ny fahazatotaona ny tily eto Madagasikara izao dia nisy ireo niketrika izany na masaka ny nahandro. Miantso ny filohan'ny fobe tily mba ilaza ny anaran'izy ireo ary miomana kosa amin'ny fanolorana ny loka isika. Napanao fifaninanana anankiroa isika teto anivon'ny fikambanana tily eto Madagasikara. Ny fifaninanana voalohany dia hira fanevan'ny fahazatotaonan'ny fikambanana tily eto Madagasikara. Ny lalao fifaninanana faharoa kosa dia ny sary famantarana n'izay fahazatotaonan'ny fikambanana tily eto Madagasikara izay. Ny nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana hira jobily dia ny filoha Rainkotiana Menjanahary iangavitsika izy androso ety anoloana. Mendrika tehaka kosa izy. Manatrika eto ianao Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay mpiara miasa efatra amin'izay ary tonga eto ianao androany mbola maneho fahavononana iara-iasa miangavy ianao ampanajana tompoko mba hanolotra izany loka ny nazo voalohany tamin'ny hira jobily izany. Raisitsika mitehaka mafy Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Madama Rainkotiana Menjanahary amin'ny anaran'i Jesosy sady ampitiavana tanteraka no anolorako anao an'ity loka ity amin'ny nazahoanao ny laharana voalohany ary fifaliana ny tenanay manolotra anazy ianao n'ity billet d'avion ity izay miainga eto Antananarivo makany Sambava. Makasitraka. Ny sary famantarana dia mpikambana anankiroa no nahazo izany. Randrianomanga Antonelli Tinela Mahadiny sy Razafy Mandimby Solo Haingotiana Benedite Tanta Manefa. Mangataka anareo mirahalahy roso ety anoloana satria sangan'asanareo mirahalahy natambatra no nazahoana an'io sary famantarana ny fahazatotaonan'ny tily eto Madagasikara eo.
zao kosa indray a dia miantso andramatoa mpiara-miasa eo anivy ny fiadidinany repoblika Madagasikara mba anolotra izany loka izany. Isika moa dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Loka roa moa koa iangaviana ihany koa eto ny iray aman-drentsika ny filohan'ny komity lehibe mba anolotra ihany koa izany loka izany. Ny teny mandalo ny sary mitoetra tahiry tsara ho fahatsiarovana izao andro manan-tantara izao. Makasitraka indrindra anareo izay nanolotra izany loka izany. Mazaho toerana tompoko. Mitoy-hatrany ny fandaharam-potoanantsika tonga amin'ny fandraisam-pitenena na ifandimbiasana ary isika ankehitriny dia mbola mangataka fahanginana amintsika rehetra iaino izany hafatra rehetra ho ampitaindreo hitondra teny izany. Anomboka ny fandraisam-pitenenana dia atsotsika ampanajana ny filohan'ny Fobetily eto Madagasikara. Raisitsika mitehaka izy mandra-pahatonga ny ety. Ianareo vahiny nasaina rehetra tononona manokana amin'izany ny avy eo anivy ny fitondram-panjakana malagasy na ny avy eo anivon'ny gouvernementa, ianareo parlementaire, ianareo tompon'andraikitra samihafa eny anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana manambondahatra sivily sy miaramila, ny avy eo anivon'ny fiangonana izay tarihanareo filoha-mpiangonana sy ireo solotena avy amin'ny synodam-piangonana 5 iorenan'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara, ireo masovo vahiny monina sy miasa eto Madagasikara, ny avy eo anivon'ny firenena mikambana, ireo namana mpiara-miombonantoka rehetra na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany, ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ianareo olon-tsotra sy mpankasitraka ny fitaizana skoto, ny avy amin'ny organisation mondiale de mouvement skoto sy nganina manokana amin'izany ny mpikambana avy eo anivon'ny komity afrikanina momba ny skotisma, ianareo rahalasy anabavy eo anivon'ny firaisan'ny skotisma eto Madagasikara. Isika mpikambana ty reto Madagasikara rehetra izay antom-pisiny izao lanonana fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahazatoana izao na izay manatrika amin'ny vantana eto amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina na ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra serasera samihafa manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina. Isika mpikambana beazina iangaviana ny lovitao rehetra izay tonga eto mba hitsangana ho hita ny vahiny nasaina rehetrarehetra. Isika lovitao rehetra izay tonga eto iangaviako mba hitsangana eny ampitoerana ianareo. Aiza ny lovitao rehetra? Te hafatsika mafy be ny lovitao satria antom-pisitsika ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Misaotra anareo. Ho antsika sampanamaitso rehetra izay tonga eto iangaviako ihany koa ianareo hitsangana eny ampitoerana.
tehaka mafy be ho an'ny sampana maitso rehetra izay tonga eto. Ny sampana mena rehetra na ny mpiandalana izay tonga manatrika eto. Tehaka mafy be ho an'ny sampana mena izay manatrika eto. Ho an'ny sampana mena fify na ny mpitarika izay zokindrindra eto anivon'ny fikambanana, iangaviko ihany koa ianareo mba hitsangana. Ny mpikambana mpanabe, mpiandraikitra na tonina mpandrindra na filota ary mpanofanana tily eto Madagasikara any amin'ny faritra faritany sehatra nasionaly, iangaviana mba hitsangana avokoa isika rehetrarehetra. Mankasitraka ny mpikambana mpanohana, ny firaisana mpanazava sitiritra anainy ary ny sakaizy FMT Roes ato ambany ato ry zareo. Ary ny farany ny mpikambana mpitantana rehetra, ny komity mpivondronana, ny komity partany, ny komity lehibe rehetra izay tonga manatrika etona isorana antsika rehetrarehetra tonga manatrika an'izao fotoana izao. Izaratelo ny fandraisam-pitenenana hijeritsika ny 100 taona lasa ny fitaizana tily ankehitriny ary hibanjina sahady ihany koa ny 100 taona ho avy. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nahatratra izao jobily fa 100 taona izao, satria na dia tao ara ireo zavatra maro samihafa izay nosedrainy ity fikambanana mamontsika ity, dia indro sika rehetra mbola afaka miara-paly eto amin'ity anio ity manokatra izao taon-jobily fa 100 taona izao. Misaotra ireo zokontsika rehetra teo aloha izay angadina nanana sy vinahitana izao fikambanana izao, sy nganiko manokana eto ianareo filohan'ny fobe teo aloha izay manatrika etona, ianareo taranaka ireo filohan'ny fobe ny fandimby, ianareo zoky izay samy nametraka dian-tanana antsitrapo maimaim-pona tato anatin'ity fikambanana izay manabe ny ankizy sy ny tanora ho zazalahy vonona sy vanona ity tao anatin'izay 100 taona izay. Ny teny hoe tily dia voambolana miaramila satria badain'i Paul izay namorona ny skotisma tamin'ny taona 790 dia manamboninahitra jeneraly teo anivon'ny tafika anglisy. Fa ny teny anglisy hoe scouts izay nadika tamin'ny teny frantsay hoe éclaireur ary no gasitsika hoe tily dia voambolana ilazana ihany koa ireo miaramila mpisava lalana izay mandeha mialoha mba hanazava ny lalana lehan'ny miaramila rehetra. Ny teny hoe tily dia voambolana ara-pilazantsara ihany koa satria ny révérend Radley sy Jean Becbeder izay nampiditra ny fitaizana skoto teto Madagasikara voalohany tamin'ny taona 470 dia misionera. Ny voambolana hoe tily zany dia ilazana olona mandefa tsy mijanona amin'ny toerana anankiray. Azo sika an-tsaina ve fa ireo misionera ireo raha naketo Madagasikara napiditra ny tily 100 taona lasa dia nandeha namakivaky ranomasina, tonga tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina, namakivaky ala, avoana, tendrombohitra tamin'ny alalan'ny fiaran-dalamby ary tonga teo amin'ny garan'ny Sorano, izay vao nanangana ny antoko tily voalohany teto Antananarivo. Ho amin'izao ankehitriny izao, firenena mihoatra ny 200 no misy skotisma ankehitriny, mihoatra ny 720 tapitrisa no isan'ny mpikambana skoto maneran-tany, ary tao anatin'izay taon-jato voalohany ny orenan'ny skotisma maneran-tany izay dia mahery ny 500 tapitrisa no isan'ireo tanora sy olon-dehibe izay efa nandalo tao anatin'ny fikambanana skotisma, anisan'izany ny tily malagasy. Maro ireo olona izay efa nandalo fitaizana tily eto Madagasikara, betsaka amin'izy ireny no lasa tompon'andraikitra eny anivon'ny fiangonana, ny firenena, ny tokantrano, raha tsy teny afa-tsy ny profesora Albert Rakotoratsimamanga izay fantatsika fa savant na manam-pahaizana malagasy voalohany, ambassadeur ny Madagasikara ihany koa tany ampitan-dranomasina. Izy dia anisan'ireo andihany voalohany no volavolaina tato anatin'ny fikambanana tily eto Madagasikara. Ankehitriny ireo tanan-dehibe samihafa eto Madagasikara dia saika ahitana fivondronana tily avokoa. Ireo distrika ara-panjakana dia ahitana faritra tily, izany hoe fivondronana tily maromaro no mitambatra. Ireo faritra 420 kosa dia ahitana faritany tily,
misa telopolo ny faritanytily ankehitriny araka nefa nanambarana azy tamintsika teo ary manana faritanytily ray isika any ampitan-dranomasina dia any frantsa. Mivory indray mandeha isan-kerinandro ny ankizy sy ny tanora beazina ato amin'ny tily asabotsy na alahady ariva. Manao fivoahana an-tsaha indray mandeha isam-bolana, manao lasy tselatra isa-telo volana ary manao lasy lehibe indray mandeha isan-taona. Mandritra ireo fihetsiketsehana rehetra ireo dia mitety vohitra sy tanàna maro izay tsy mbola nandehanan'ny olona izy, mandeha tongotra, manao fizahan-tany, mitory fandriampahalemana sy fankatiavana, mamboly hazo ary manao asa soa hanampiana ny mpiarabelona aminy sy ny sisa sy ny sisa. Ndraiky amin'ny 3 Desambra 2024 lasa teo ohatra ny ankamaroan'ny olona dia samy niomana hanao fety ho fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao 2024. Ny tily tany amin'ireo faritra izay nolalovan'ny Rivodoza Alvaro kosa dia niarotorona nomana izay rehetra azo atao hanampiana ny mpiarabelona mba ho fisorohana ny loza. Ho amin'ny rahampitso na ny 100 taona manaraka ametraka fanamby isika dia ny fanabeazana miavao. Tsy hiala amin'ny antom-pisiny ny tily eto Madagasikara dia ny amolavola ny ankizy sy ny tanora malagasy ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy, olom-pirenena vanina ary ho andro ny fianakaviana. Ny tily dia mbola hijanona ho fikambanana mamolavola zazalahy ho mpialo lalana, ho mpisava lalana trany eto Madagasikara. Mbola te hanana olona tahaka ny profesora Albert Rakototsimamanga marobe isaky ny faritra manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina isika. Izay no mahatonga an'ilay hoe niazo ny vanon-kolakana ny tanina ny rino ny tsara. Anatin'ny fanginana isika azafady ngeny filohan'ny fohy be. Mangina isika azafady eo. Ary koa nahatonga antsika nanao hoe ny beazina no tsangam-batony izao fankalazana izao. Isika beazina ankehitriny ho amin'ny taon-jato manaraka no eritreretina ho profesora Albert Rakototsimamanga vaovao indray. Raha tamin'ny taona 1970 no niverina ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara, ny tily eto Madagasikara ny taona 1970 dia efa nisantatra izany tamin'ny nazahoana filohan'ny foibetily malagasy voalohany raha filoha frantsay avokoa no nitantana izany tany am-piandohana. Dia fantatsika tsara fa ny filoha Samuel Larandry no filohan'ny foibetily eto Madagasikara voalohany nanomboka ny taona 1970. Ny taona 17 ny tily eto Madagasikara no efa nanangana ny faritany Ambatsoa izay misy ny distrikany Mananaravaratra sy Maroantsetra. Nanaraka izany ny fanjakana amin'izao fotoana izao tamin'ny taona 13 ary nanangana izany ho faritra 420 eto amin'ny tany sy ny firenetsika. Na izany na tsy izany, manoloana ireo fiovaovana samihafa izay mitranga manerana izao tontolo izao. Eo ny fiovaovan'ny toetrandro, eo ny fivoaran'ny teknôlôjia samihafa. Ny tily eto Madagasikara dia tsy hiala amin'ny fototra ijoroany, saingy kosa hitondra fanavaozana eo amin'ireo fomba fanabeazana ny ankizy sy tanora. Ho tohizantsika ny fanajariana n'Antsahamarifoza izay toerana efa nataon'ny olona fanariana fako, saingy lasa tanàna mahafinaritra, misy fotodrafitrasa ary voaravaka hazo zanak'hazo maro samihafa. Nofinofiny mba hanana ny faritany tily rehetra manerana ny Madagasikara toerana tahaka an'izany. Ho avaosika Antsahamanitra izay toerana misy ny foibe toeran'ny tily eto Madagasikara ary toerana manatantara loatra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora. Hitaizana ny vatana, ny saina ary ny fanahin'ny ankizy sy ny tanora malagasy. Raha sitrapon'Andriamanitra dia eto amintsika eto Madagasikara no ampiatrany ny conférence africaine momba ny scoutisme izay rafitra faratampo ny fety scoutisme aty Afrika amin'ny taona 2024. Horaketitsika anaty boky ny tantara ny tily eto Madagasikara ary ny lalakizorana ho amin'ny 100 taona manaraka. Hanangana orinasa misa 100 isika ho fanamafisana ny faha-100 ny tily eto Madagasikara manerana ny Madagasikara. Mba hahafahantsika manatanteraka ireo fanamby rehetra ireo dia ho ampitaina any aminareo isa-pivondronana amin'ny alalan'ny reto lakana miampita ireto ny fitaovana rehetrarehetra izay ahafahan'ny sampana isa-pivondronana mahatratra izany vida izany. Hiara hitotorebika sy hifaly isika rehetra noho ny faha-100 taona mandritra ito taona ity
fa manome fotoanantsika rehetra sahady amin'ny lasy jobily izay ho tanterahana ao fiaonana akazobe ny voalohany hatramin'ny fahadimy ny volana aogostra 2024 amin'ity taona ity ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Mafimafy le teka! Mafimafy le teka! Afatra fara melohan'ny fandraisam-pitenena manaraka. Ritily eo, manaja olon-dehibe isika, mangina isika rehefa misy miteny. Atsika aby izay afatra izay isaorana ny filohan'ny Fobetily tamin'ny lahateny izay nataony teo. Amafisina ny fiainantsika ny afatra fara za zao mipendraikitra dia ataoko any amin'ny lalao teknika hoe milaza afatra ray izay nataony filohan'ny Fobetily. Miainy tsara isika rakizy. Ankehitriny ary dia manasa-panajana an'Andriamatoa filohan'ny komity lehibe mba handray ny fitenenana. Raisitsika mitehaka mafy izy filoha ara-mientana. Ezanô namanay roa telo, ezanô namanay, ezanô namanay, izanô namanay amakivaky rony ala rony, ala fenotralatrala fenotranokala, izany andro mamanala izanô namana, o namana, o namana. Izanô namana, unamana, unamana, izanô namana. Sotra se. Rehefa milalao amin'ny tompo ho ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadahana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy zanany. Amen. Faly miarabany seritily natratra amin'ny fahazahataona. Faly miarabantsika rehetra ary misaotra anareo ray aman-dreninay ara-piangonana, ara-panjakana, olo manan-kaja sy viky sy miaramila manatrika an'izao fotoana izao. Maro naniry fa isika izao no meny tompony iaina amin'ny fankalazan'Andriamanitra noho ny fahazahataona antily. Koa dia misaotra an'i Jesosy sika fa izy ny tompo-mpanjaka namindra fo tamintsika. Ho antsika Perinasy meny tsara ny beazina ary amitaterina foana ity teny ity. Zao ny lakile amin'ny fiainana, zao ny lakile amin'ny fiainana. Vavaka mafy, mianatra tsara, manao tilifona. Ahoana hoe ataovy amin'ny tena izy tsara ny tilitsika. Eno tsara ty ny fanabazana tily dia mamola volany ao anaty fa tsy sehoseho ivelany fotsiny ihany. Nampianariny badem-poelitsika olo tsotra, tsotra amin'ny fitafy, tsotra amin'ny fiaingo, tsotra amin'ny fomba fijery ary tsotra amin'ny fomba fiainana manontolo. Ho an'ny lofotokatra ny amin'ny sampana mena mpendraikitra ihany koa elona filoha azy. Ajao tsara dada sy neny amin'ny fiainany se manontolo. Tsy azo ekena mihitsy zany tily mamalivaly ray aman-dreny zany. Ho antsika olon-dehibe tsy afaka miara-dalana mihitsy ny franc-maçonnerie sy ny sodomita ary ny tily eto Madagasikara. Tandremo tsara fa manangasanga amin'ny fiangonana sy ny fikambanana zany. Tandremo ny toka sy ny zava-madomelona rehetra fa maro ny efa laviny. Maro ny olona fa na dia kristianina azy maika azo vola dia mirotsaka ny fitadiavam-bola io. Tandremo tsara fa mamono fanahin'olo zany, tsy fomba tsika tily zany. Raha mifankatia ianareo tanora, tsisy maraty zany atao amin'ny fikambanana,
zay ko tatony nahita vady fa ataovy amin'ny toe-tsaina sy toe-po tompona ndraikitra zany ary toe-panahy makristianina ka mba hisy tanjona mazava eo anatren'Andriamanitra ny fiarahanareo. Ry tily eto Madagasikara raha mbola tianse ny arety amin'ny fikambahana amin'izao taona ho avy reto ny tokoteny mamasan'andro. Voalohany, mampiorina tsara ny finoany be azina ny Jesosy Kristy Tompo, mampivavaka azy ary mahatonga azy akaman'ny fiangonana mba hatonga azy olon'ny fiangonana rahatrizay. Ny faharoa, averina ihany antotraterina avy ao anaty ny mahatily fa tsy ivelany. Zay no mahatonga rehefa namafisy nitoroteny teo zany ny mianatra tsara no endro tsara araka ny voalaza ny obolana fenambin'ny folo manao hoe tsara mahazo fahendrena noho ny volamena ary tsara mahazo fahalalana noho ny volafotsy. Ny fahatelo, manome sehatra ivelarany asa tanana arahana faiza mamorona dia araka ny voalaza amin'ny filoha foibe teo dia araka anangana asa ho an'ny tenany mitily. Ho anareo ray aman-dreny mijoro vavolombelona zay ampanetry tena manao hoe tena nanana ray aman-dreny endry zay fa izao no izy sofa nanao tily alefaso any amin'ny tily ny zanatsika fa ny nazahoany miatrika amin'ny fiainana rahatrizay. Ho an'ny tilitranay ndrehetra asehoanay lalana makany andoharano lay tena tily marina hakanay vovo tsy mety ritra ho tsirony fiainana sy ny tena fisainana tily. Ho an'ny mpendraikitra sy ny tony mahafinaritra ery ny mandre ray aman-dreny manao hoe raha oviana reny zanako vomba toy io mpendraikitra io hoe satria le mpendraikitra mazoto ny vavaka tso-piaina lofo fatratra amin'ny fianarana ary tsy mamotsitra mihitsy ny andraiky ny mahampendraikitra azo. Inona efa azo ny seny afatra. Ho an'ny filoha sy tarim-panofanana eo ampelantanantsika filoha ny aja sy ny asy ny fikambanana tsy adidi ny boay kely zany fa isika mihitsy ny mpitarika amin'ny tsara. Ho an'ny komite isan-tokony mifandray sika ho samosarotiny amin'ny asina sy ny aja ny fikambanana eo ampiatrenany asa fanompoana. Zao no mba afatra izanaka ho an'ny fiangonana, ho an'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra zay fa noho ny fahatsarany fiara-miasa eo amin'ny solodam-piangonana dia mbola mijoro tsara ny tily eo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy, ao amin'ny eklezia episkopaly malagasy, ao amin'ny fiangonany Jesosy Kristy eto Madagasikara, ao amin'ny missiona evanjelika teratany eto Madagasikara ary ao amin'ny missiona protestante amin'ny fiangonana malagasy trano brika trano zozoro. Profony zany ny fahatongavana amin'ny filoham-piangonana amin'ny rahalahy zay tonga eto. Makasitraka tompoko, makatelo anareo indrindra noho izany. Zava-dehibe aminay ny milaza aminareo amin'io manao hoe tena te hivavaka ny tily ary miasarotra amin'ny fanabeazana amin'izao vaninandro zao. Eo indrindra no angatany aminareo iarahantsika trano ny fampitatana entina anabeazana ny tanorantsika. Makasitraka trano tompoko amin'ny fahatongavanareo. Ampanetretena dia te hiantanta sy hanafatra ny fitondram-panjakany zay. Tsy miady valy zay manao hoe ho lasa tily avokoa ny malagasy rehetra na dia nofinofy azy zany. Kanefa everina efa azony atao tsara manolotra anjara briky hoentina miady hevitra miaraka amin'ny fitondram-panjakana momba nyreto tolo-kevitra reto. Mety ho azo eritreretina ve tompoko ny ampianarana sy ampidirana any an-tsekoly ny fahaiza-miaina, ny fahalalam-pomba, ny fanajana ray aman-dreny, ny fakamamina ny fahadiovana sy ny filaminana, ny fitiavana sy ny fiarovana ny natiora ary ahatonga ny zaza malagasy tsy maika ny te-akarena rehefa lehibe fa mba miasa mafy, miasa tsara any atsembohan'ny tavany na mialoman'ny tenany. Asa vare
azo aitreretina ve ny fampidirana ny sotoavina sy ny fampianarana ny tantara Madagasikara onomboka hatrany amin'ny Garabola hatrany amin'ny toeram-panomanana ambony eny amin'ny université. Misaotra anareo zahay amin'ny tolo-tanana azonareo atao eo ampiatrehanay tompoko ny jobily afaka eny molana katroka dia tonga ny lasy jobily dia ny fikamana dia tsy manao politika ary tsy manao natoko politika kanefa dia mahay miara-miasa amin'ny tompona ndraiky tara-panjakany zay ary miantanta aminareo manomboka amin'ny filoha-pokotany hatrany amin'ny rafitra faratapony indrindra eto amin'ny firenena. Makasitaka anareo tompoko amin'ny fahatokavana tamin'ity noho ity. Azafady artily mba hitodika vetivety amin'ireo mpiara-monatoka amintsika tonga androany fanajana azy. Parlons brièvement de la jeunesse de Tily à Madagascar. 1911, Baden-Powell a visité la France et a discuté avec les seniors des associations d'éducation des jeunes, dont la Ligue d'éducation nationale. Il leur a parlé de l'éducation scout. Ainsi, la même année, 1911, sont nées les 6 associations de scouts français, dont les éclaireurs unionistes de France, d'obédience protestante, et qui est devenue la source du scoutisme Tily de Madagascar. Jean Beck-Beder, commissaire national en France, est arrivé en Antananarive pour gérer le foyer chrétien des jeunes gens et il a fondé notre association en 1924. Il a lieu de noter que l'histoire nous rappelle à juste titre qu'une troupe s'est déjà formée 2 ans auparavant dans l'école de la mission anglicane à Boumanour par le biais du révérend Radley. Pour faire bref, en 1958, l'éclaireur unioniste de France à Madagascar est devenu Tily de Madagascar. Maintenant, chers partenaires, chers ambassadeurs, dans le cadre du centenaire des Tily, il m'échoit l'honneur de lancer en ce lieu et en ce moment un appel solennel à toutes les entités étatiques et gouvernementales, aux organismes internationaux, aux forces vives de la nation et à tous les opérateurs économiques et à toutes les forces vives qui croient encore que l'éducation peut encore élever une nation. Aidez-nous pour le conjubilé de centenaire. Nous avons besoin de tentes, de fions plastiques, de hangars, beaucoup de chapiteaux. Nous avons besoin de toilettes mobiles, de connexions, beaucoup de connexions. Nous avons besoin de systèmes de sécurité. Nous avons besoin de vous tous, spécialistes en hydraulique, pour l'approvisionnement en eau du conjubilé. Près de 10 000 campeurs sont attendus en ce lieu, à 50 km d'Antananarive, dans la région de Fianan, Funzung. Merci de votre présence pour ce jour et merci pour tout ce que vous pourrez faire à notre association. Atok nifsoran amare mandrenia amarana kun teniko. Sasatra misaotra an'Andriamanitra zay no famindram-pony amintsika. Tolomana fisaorana nareo ray aman-dreny mpiangonana, tarenareo amin'ny rahalahy filoham-piangonana skoto, zay skoto radio tonga eto. Akasitrahana tompoko, ianareo amin'ny fiadinan'ny repoblika, ianareo minisitra tonga eto sy manam-pahefana rehetra isa tokony isan'ambaratongony. Misaotra mpitiambana rehetra manerana ny nosy, hatrany ampitany ranomasina, Beazina, Mpanabe, mpanona FMT Roeso, komity mpitantana isan'ambaratongany. Makasitraka anareo komity lehibe na manam-piara-manompo tonga amin'ity fotoana ity. Misaotra anao filoha nasionaly ny mpanazava sy ny fibe ary anao mpanazava rehetra tonga eto. Misaotra amin'ny fikambahana skoto rehetra tonga eto ny Antily Madagasikara zay vao nankalaza tsy voela ny fahazahataona ny orenany. Misaotra ny kiady Madagasikara, misaotra ny fanilo Madagasikara. Makasitraka anareo ray aman-dreny Beazina rehetra am-perinasa ankehitriny. Misaotra ny mikarakara rehetra izay hitana amin'ny Fobe Tily. Misaotra ny komity fahazahataona ny Tily eto Madagasikara. Misaotra ny fanomana fampivavahana. Misaotra ny zava-rehetra hita rehetra izao. Misaotra ny fampitaovana sy ny fandamina rehetra. Tsy vitavita mora nanao an'izao na ny anatiny na ivelan'ny lapan'ny fantanjahantena. Misaotra aminareo mpitendry mozika ny Tily, misaotra ny antokopira, misaotra amin'ny mpikirakira ny fampitandavitra rehetra, misaotra amin'ny mpakasary rehetra
ary misaotra anareo rehetra izay mitotona fotsy nandrona masaka izao fotoana rehetra izao. Andriamanitra nisorantsika irytily eto Madagasikara mandehana miverina izao tanterao amin'ny fanomponao samy ho tratry ny taona fa 100 taona indray manaraka indray raha mbola azy tonga any amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy Kristy tompo. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Ankasitrahana indrindra ny filohan'ny komity lehibe mpanazava style eto Madagasikara tamin'izay lahateny izay. Maharitra kely isika mbola ao anatin'ny fandraisam-pitenenana voalaza teo moa fa misy ireo mpiara-miasa, ireo mpiombonantoka koa manana anjara teny ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. À présent, nous invitons Madame la représentante résidente de l'UNICEF à Madagascar à prendre la parole. Raisitsika mitehaka ihany koa ny mpiara-miasa, ny mpiombonantoka amintsika. Manaona, Madame la représentante du président de la République de Madagascar, Messieurs les ministres, Messieurs les chefs d'église, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Monsieur le commissaire général, Monsieur l'ambassadeur, et surtout, chers jeunes, chers scouts, puisque ce jour vous est dédié, quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis là au nom du système des Nations Unies qui travaille depuis des années main dans la main avec les scouts de Madagascar. Et donc mes premiers mots, c'est pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire au scoutisme et à l'occasion de cette cérémonie officielle d'ouverture du jubilé centenaire. C'est vraiment un honneur. 100 années d'histoire du scoutisme, mais aussi 100 années de dévouement, d'accompagnement, d'aventure, d'engagement et de leadership des scouts malagasy au service des communautés. En effet, partageant les mêmes valeurs liées à l'éducation, la paix, le respect dans la diversité, le système des Nations Unies et plus particulièrement l'UNICEF est un partenaire de longue date des associations de scouts à Madagascar. Et plusieurs programmes déployés par les adolescents, les adolescentes et les jeunes illustrent cette collaboration fructueuse. Je voudrais notamment mentionner les programmes de consolidation de la paix, dont la caravane de la paix qui a permis la mobilisation de plus de 300 000 jeunes dans des actions citoyennes dans la région Est. L'engagement dans l'éducation, notamment l'éducation environnementale, comme lors de l'événement Earth Hour en 2023, avec plus de 2000 personnes touchées par les actions de sensibilisation dans les écoles et dans les communautés. Ou encore l'étroite collaboration dans les périodes d'urgence, alors que les scouts figurent parmi les premiers intervenants à apporter leur soutien à la population, montrant ainsi à tous la valeur et l'engagement de la jeunesse pour les communautés. Et encore tout récemment, en marge du passage du cyclone Alvaro et avec l'UNICEF et le BNGRC, les scouts sont allés sur le terrain afin d'alerter les populations des localités concernées sur l'évolution de la tempête et leur rappeler les précautions à prendre pour limiter l'impact du cyclone. Au total, au cours de ces dernières années, les scouts ont porté secours à plus de 3 millions de personnes avant, pendant et après le passage des cyclones, atteignant les plus vulnérables. Alors la devise du scoutisme, qui est d'être toujours prêt, n'a jamais été aussi bien illustrée. Au nom du système des Nations Unies, au nom de tous les partenaires et au nom de toutes les communautés auxquelles vous avez fortement prêté main forte, je vous dis merci.
Merci pour votre engagement sans faille, merci pour votre dévouement exemplaire. Merci de démontrer dans toutes vos actions les valeurs du scoutisme qui se basent sur l'honnêteté, la générosité, le travail d'équipe et le service de l'autre. Chers scouts, aujourd'hui encore et au vu des nombreux accomplissements réalisés, le système des Nations Unies renouvelle sa volonté à travailler à vos côtés pour le bien-être de tous les citoyens malagasy et aussi pour votre épanouissement à vous en tant que jeunes. Et donc j'invite tous les partenaires à se mobiliser pour soutenir les scouts et offrir les ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur mission. Et puis je voudrais terminer par un message à l'endroit des scouts et des jeunes. À l'UNICEF, nous croyons très fermement qu'il est important de donner des opportunités aux jeunes comme vous pour qu'ils puissent apporter leur contribution. Grâce à vos idées, votre enthousiasme, votre engagement, votre imagination, vous pouvez apporter des solutions à bien des problèmes et vous pouvez être les acteurs du changement. Et donc je vous demanderai tout simplement de garder cette flamme allumée en vous pour continuer de partager ce goût du service, de l'amitié et du partage. Puissiez-vous continuer à briller autour de vous et à répandre ces principes d'honnêteté, d'intelligence et de courage qui vous caractérisent tant. Vive le scoutisme à Madagascar. Merci. Nous remercions Madame la représentante présidente de l'UNICEF à Madagascar. Amafistika ny letehaka ho fisaorana izany mpiara-miasa tombonantoka amintsika izany. Mbola misy ihany koa izany mpiara-miasa mpiombonantoka amintsika anohy ny fandraisam-pitenenana ankehitriny. His Excellency, the Ambassador of the United Kingdom in Madagascar, representing the technical and financial partners, you invite you to take the floor. Restika mitehaka ny mpiara-miasa amintsika. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les leaders de Téliscout, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de Madagascar, les parlementaires, les chefs d'église, chers partenaires, chers amis scouts, Mirahaba Anissa. Misocha Betsaka, Tamni Fanasana, Amzau Fankalazana, Lehpe, Izau Anjuan. Voninaichawa, ni Mankalaza, ni Jubilee Fazatu, Dona, Téliscout, Eto Madagascar, Miawaka Amnireo. Injinja, Nachawaf, ni Mankalaza, ni Jubilee, Fazat Tutona, Téliscout, Eto Madagascar, Miawaka, Amnireo, Injinja, Amni Maha, Pikamban, Tau Tamni Scooter, Tamni Fatunawaku. Rameti Yanareo, Te Utiwizako, Amni Teni Fansai. C'est un immense honneur et avec une immense joie en tant qu'ambassadeur du Royaume-Uni
mais aussi en tant que représentant des partenaires de Téliscut et de la Fédération de scoutisme de Madagascar, et en tant qu'ancien scout, que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer ce moment exceptionnel dans l'histoire du scoutisme malagasy, qui est la célébration du 100e anniversaire du Scout Tili et tout Madagascar. Joyeux anniversaire. Si nous revenons à l'histoire, un héros de la nation britannique, Lord Robert Baden-Powell, a fondé le scoutisme au début du XXe siècle, dans le but de former des jeunes épais noirs, inspirés, actifs, responsables et engagés dans un esprit de solidarité, d'entraide et de respect. Ce mouvement s'est ensuite propagé dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir le scoutisme fleurir à Madagascar. En vous voyant, en sachant qu'en termes de nombre, les membres adhérents sont plus de 125 000 pour les scouts et éclaireurs et plus de 100 000 pour les guides et éclaireuses. C'est un bon témoignage vivant de la force des dieux que nous partageons. Il faut reconnaître en plus l'impact social des précieuses œuvres des scouts malagasy, comme les œuvres dans la protection de l'environnement, y compris à travers la participation à diverses campagnes de reboisement dans les 23 régions de Madagascar, en partenariat avec le gouvernement, avec WWF et aussi avec l'ambassade du Royaume-Uni. Mais aussi la lutte contre la plastique, la formation des jeunes entrepreneurs, la campagne de vulgarisation sur les droits d'enfants, la gestion des risques catastrophes. Donc, le scoutisme n'est pas seulement un mouvement, c'est une force sociale qui transcende les frontières, les cultures et les générations. Le scoutisme est une utilité publique qui joue un rôle important dans la formation des jeunes citoyens responsables et engagés. Les valeurs fondamentales inculquées aux jeunes par le scoutisme, par exemple la loyauté et la honnêteté et le service aux autres, contribuent à la construction d'une société éthique et juste, à la création d'un monde meilleur. Donc, en cette journée mémorable, nous encourageons nos jeunes à devenir les leaders et les citoyens responsables dont Madagascar a besoin. On dit souvent que les jeunes sont les leaders de demain, mais n'oubliez pas, vous êtes aussi les agents des changements d'aujourd'hui. En célébrant le passé, nous honorons le présent et construisons ensemble un avenir marqué par la solidarité, l'équité et le développement durable. Vive le scoutisme à Madagascar. Magasichaka tukalasi, magatelna tukavav. Nous remercions son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Ankatratsika trany ireo mpiara-miasa sy mpiombona antoka amintsika ankehitriny indray ary dia manasa-panajana ny mpikambana eo anivon'ny komity afrikanina momba ny scoutisme mba andray ny fitenenana. Andriamatoa Frank Ramananarivo na Iteky Mandroso. Raisitsika mitehaka izy tompoko kilasy tompoko vavy. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zato taona ny tily eto Madagasikara. Enina amin'ny 50 taona no niarahany tily eto Madagasikara sy ny firaisan'ny scoutisme eto Madagasikara
amin'ny organisation mondiale de mouvement scout. Amin'ny anarany organisation mondiale de mouvement scout ny région africaine izay sinoana iteny eto miara-bananareo avy amin'ny fitondram-panjakana ianareo parlementaire scoutisme eto Madagascar. Ny tiana hozaraina amintsika amin'izao fotoana dia be androany izao dia ireo tsara fantatra ny amin'ny fifandraisany tily eto Madagascar na ny frères scoutisme eto Madagascar amin'ny organisation mondiale de mouvement scout. Tsy ahivina araka ny tenin'ireo namako teo aloha fa ny 9 Desambre taona 1997 tao anatin'ny conférence mondiale faraka 12 no nekena ny dira Madagascar ho mpikambana eo anivon'ny organisation mondiale de mouvement scout. Ary ny fivoriam-ben'ny Union africaine ankehitriny na organisation de l'unité africaine tamin'ny taona 1970 raha ny marimarina koa dia ny fivoriana faharoa amby 20 no nanavaozany ny gouvernemanta malagasy ny mahazava-dehibe ny fanabazana skoto ho an'ny tanora eto Afrika sy Madagascar. Ry ralahy sy anabavy izay manaotrona etony, maro no naniry anatrika izao fankalazana ny fahazahataona izao fa iseny taranaka voafidy ankalaza izany androany. Ka raha misy dera misy saotra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Niara-dalina tamin'ny organisation mondiale de mouvement scout Madagascar dia fantatra angamantsika hoe inona avy ny zavatra azo tamin'izany, inona ny tombontsoa, inona ny nafinaritra, inona ny setry. Mamela ianareo raha hitanisa fohifohy ny zavatra vita amin'ny Madagascar sy organisation mondiale de mouvement scout tao anatin'ny 10 taona farany. Ankehitriny dia ao anatin'ilay hoe fanavaozana ny tetim-pibeazana na ny fandahara-panabeazana eo amin'ny organisation mondiale de mouvement scout. Miditra ao anatin'ilay hoe 3e millénaire tsika amin'izao fotoana izao, voatsela dia avy nanavao ny politique éducative ny OMMS ary nandray anjara feno tamin'izany Madagascar. Araka izany dia eo amin'ny 200 mahery eo ankehitriny ny tompon'andraikitra skoto ao amin'ny FSM na frères scout eto Madagascar, anisan'izany ny tily no maharaka ary niofana nanaraka ny vision et mission de scoutisme mondial izay miopana amin'ilay hoe créer un monde meilleur. Araka izany dia mifameno amin'ny tondrozotrana ny vina ao anatin'izao fankalazana fahazahataona izao zany politika sy paikady vaovao ny organisation mondiale de mouvement scout izany. Ho an'ny organisation mondiale de mouvement scout dia fianarany Madagascar araka reto zavatra manaraka reto. Araka ny voatanisany tompon'andraikitra ny fandiminy teny teo, rehefa misy ny loza ara-boajanahary na misy fanantanana ara-pahasalamana na misy fanabeazana olo-pirenena vanina dia miara-dalina amin'ny fitondram-panjakana na ireo mpiara-mombonantoka ny tily eto Madagascar ary fankatahaka izany ho an'ny organisation mondiale de mouvement scout ka lasa modely mpiainana na fomba fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina. Fianarana ho an'ny scoutisme manerana izao tontolo izao Madagascar satria teto Madagascar rery ihany no manana fandaharana ao amin'ny fahitalavitra tsy miankina na miankina amin'ny fitondram-panjakana ka manomana fandaharana ho fanabeazana ny tanora, tsy ny scout ihany fa ny tanora. Anisan'izany ny fandaharana iarahana amin'ny télévision malagasy isaky ny alarobia hariva iza ny namanay. Tsara fa tohizo ary mila miavao isika. Sofianatra ho ihany tily sy ny frères scout eto Madagascar satria raha mijery ao amin'ny tambazotra les scouts pour les EDD isika un site internet officiel ny OMMS dia hitantsika ao ireo asa firotsahana ataon'ny tily eto Madagascar sy ny frères scout eto Madagascar miisa 370 ankehitriny. Ary tiany tsara ho fantatra fitondram-panjakana sy tsika mpiara-mombonantoka izay manotrona etony. Hatreto hatramin'ny maraina amin'ny 6 nahatongavanay teto dia 20 556 886 heures ny fotoana tokandreo mpiandraikitra sy mpanabea
eo anivon'ny fiarahamonina mba hahafahana manorona tontolo tsaratsara koa noho ny omaly moa tsy mendrika teka va izany. Araka izany satria manana fitraikefa ny skoto malagasy amin'ny firitsahan'ny ivon'ny fiarahamonina, eo ny tsiraray, eo ny sokajy, eo ny fileovana, eo ny faritany, eo ny fivondonana, eo ny faritra. Tsy ny salasala ny eo MMS tamin'ny taona 17 ny safidany Madagasikara ho ambassadeur du messager de la paix, ka Andriamatoa safidina Andriamitatsoa no fidin'ny eo MMS ho ambassadeur de la paix tamin'izao fotoana izany. Satria ny scoutisme dia un mouvement pour les jeunes, par les jeunes et supporté par les adultes. Tsy hogagnitsika raha misy any Aja Luka Andreatsimba zay naray fitenena teto nandahatra teto no fidin'ny organisation mondiale mouvement scout izy ho mpitondra teny ny tanora manerana an'izao tontolo izao, antsoina hoe IEF représentative. Ho anareo ray aman-dreny zay manatry ny etona, mety mbola tsy manao scout ngamany zanakitsika. Misy eo ny Antily, misy eo ny Fanilo, misy eo ny Kiady, misy eo ny Mpanazava, ary eo ny Tily, ary tsy ho ihany ny zanakitsika fa tsy maty antoka ianareo. Akoatra ny izy mirahalahy teo dia tianay mariana fa na denosy ary Madagasikara dia fantarina efa fa izy ny leader aty amin'ny ranomasimbe-indiana amin'ny scoutisme, ary ao anatin'ilay firenena 5 voalohany izy amin'ny 17 aty Afrika. Izany natonga ny conférence africaine nivory Uganda tamin'ny taona 2014 nifindra ny Sandra Somaenina ho filoha ary mpikambana voalohany teo anivon'ny comité africain voalohany indrindra, ary hatramin'ny taona 2014 izy no sahana zany ndraiky zany. Raha zay ny zazalahy tsy tokony adinoana fa fitaratra ho iaho ny skota de Madagasikara, ankehitriny dia tsara fantatsika fa ny présidente ny comité de guidisme aty amin'ny faritra Afrika de Malagasy amin'ny anaran'ny Faniry Rakotoarivony. Na eo aza zany zavatra tsara sy mahafinaritra izany, ianareo filoha mpitantanana ny fraisan'ny scoutisme Madagasikara, indrindra ny tireto Madagasikara zay tokony fotoana anio fotoana ihany koa zao anokafana ny varavarana anaovantsika ny évaluation G7, ahafantarantsika hoe makaiza ny fikambanantsika, ahafahantsika manorona tontolo tsaratsara koa ary fanabeazana kalitao zay efa nomantsika tao anatin'ny folo taona farany. Fotoana anankiray zany ahafahanareo miara-miasa misy koa amin'ny bureau mondial de scoutisme na ny organisation mondiale mouvement scout. Aza misalasala fa zay eo mandrakariva vonona ny fametanana aminareo. Mitodika aminao manokana Andriamatoa ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena, ary anao Ramatoa Misolitena ny filohan'ny République. Noho izay leadership Madagasikara zay, araka ny dinika efa natao taminao dia eto Madagasikara no atao fivoriam-be fa-70 ny scout eto Afrika amin'ny volana Aogositra taona 2024. Ry tily eo, ry scout malagasy eo, varavarana anankiray, tantara anankiray mankany amin'ny vazadotaona manaraka io ataontsika io. Satria eo amin'ny 900 eo ny scout avy eto Afrika sy manerana an'izao tontolo izao ho avy eto amintsika andinika hoe ahoana indray nanatsarantsika misy koa fanabeazana eto Madagasikara, eto Afrika ary manerana Madagasikara. Sehatra anankiray io ahafahantsika malagasy ihany koa mifanerasera amin'ireo tompon'andraikitra scout avaina amin'ny toeran-kafa maketo amintsika, satria fantatsika fa raintsika no any ivelany lafilafy ihany le izy. Koa aterina ny fisaorana ampitao any Andriamatoa filohan'ny République sy Andriamatoa filohan'ny gouvernement, Andriamatoa ministre ny fisaorana mitafitafo amin'ny fananareo mivantana na ankolaka ny scoutisme malagasy. Ho anareo zay mpiara-mombona antoka koa dia misaotra ny fanampinareo ny scoutisme malagasy hatrany. Mba tsy haritra kely ihany ty fa tsy maintsy miteny satria olombelona ny teny mitena. Zatona ny tireto Madagasikara fa tao anatin'izay taona izay dia niditra tily ahako, lofotô ahako 7 taona. Zay miankina eto amin'ny FGM Mahamasina minoko fa ao mpitandrina anay ary raha mitena ty tenitiana dia mahatsiaro daholo ireo mpiandraikitra rehetrarehetra ao anatiny ao. Misy mpiandraikitra be dia be nitaizanay na be anay ao amin'izao fotoana izao
rehefa ometsika ndraikitra miboakely araka ny teniny Baden-Powell hoe ask the boy donner la responsabilité aux jeunes dia hitanareo fa mavita zavatra ny tanora tsy nisy nanampo hoe valitaona lofotokely taty amin'ny FGK Matsimo Masina zay dia tokony andraikitra eo an'izy ny scoutisme mondial arety Afrika amin'izao fotoan'izao ilazany zany amintsika fa ilaina ary sy famorina olona fotsiny na famorina tanora fotsiny scoutisme fa tena fanabeazana olona tokony andraikitra rapitso raha afaka pitso koa satria fotoanan'ny scoutisme mondial ty andro an'itio raha vonina ny technicienne dia ampidiritsika amin'ny président comité mondial iteny mivantana amintsika ametsika ny technicienne hiditra ary Andy Chapman président comité mondial du scoutisme. Hello, my dear friends in Madagascar. My name is Andy Chapman, and I'm happy to join you all virtually in my role as chairperson of the World Scout Committee. It's really a pleasure for me to be speaking to you all for your centenary celebration of Tili Eto Madagascar. I want to send you all a huge congratulations on achieving such a significant milestone. Scouting is now celebrated more than 116 years since the first ever Scout camp at Brownsea Island took place. More than a century later, Scouting has shown strength, resilience, and ingenuity, particularly in recent years, when we turn challenges into opportunities to ensure that young people continue to experience the life-changing power of Scouting. We continue showing our dedication to ensure that young people can still enjoy their most treasured Scouting activities. We have weathered the challenges of a global pandemic, and we have emerged stronger and more united. We have introduced new initiatives and programs and are reaching out to new communities to grow our membership. We are pioneering new approaches to volunteer engagement and championing child and youth safety in Scouting. And we have an incredible team of volunteers at all levels around the world who are with you every step of the way. Our world movement is witnessing growth in membership across the globe and has never been stronger or more committed to innovating to serve more young people. Our collective journey has witnessed remarkable accomplishments and advancements in empowering tens of millions of young people over the years. We have witnessed our movement's tenacity and resilience shining through during the severe challenges posed by the pandemic, the impacts of conflict, extreme weather events, among many other challenges we have faced. But through our unity, we have faced adversity head-on, emerging stronger and more committed to contributing positively to creating a better world. So as you gather for your centenary celebration and reflect back on all the friendships, memories, and skills we have developed through Scouting, remember that you are part of a global family of Scouts and that we can achieve far more together than we can do alone. I want to leave you with some final words from our founder of Scouting, Lord Baden-Powell. He said, "Be content with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one. The real..." Ary rehefa tonga ny fotoana ialanao eto dia ho falany ao fa tsy ho very ny fotoananao ary nanao izay tsara indrindra ianao. Amin'ny anaran'ny comité mondial du scoutisme no anateranay ny fiarabananareo ary mirarisoanareo ho an'ny fankalazany. Andy Chapman, président du scoutisme mondial. Dia mirarisoan'ny Tili eto Madagasikara. Ankasitrahantsika ny mpikambana eo anivon'ny comité africaine momba ny scoutisme izay nitondra teny teto ary napita ihany koa ny afatra avy lavitra. Efa madiva ifarana ny fotoanantsika, mbola tsy misy mialeto sika raha tsy mahazo mitso-drano koa dia ankehitriny ary dia mitoy ny fandraisam-pitenenana. Marobe moa ny tanora ao anatin'izany fikambanan'ny Tili eto Madagasikara izany. Ny manandrifotsy aolaka Andriamatoa Minisitra, manasanao ampanajana Andriamatoa Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena mba andray ny fitenenana. Raisitsika amin'ny tehaka mafy Andriamatoa Minisitra.
ampifaliana sy ampitiavana tanteraka no andraisaky fitenenana eto a ny jorona eto a mamaly ny fanasana zay nataonareo tily amin'izao fankalazana ny fahazahataonany tily Madagasikara izao ary solotena ihany koa moa ny tenanay eto iraka avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mampita amintsika tsirairay avy ny teny feno fitiavana sy feno filariatsoa. Andriamatoa filohan'ny FFKM Ramatoa Taleny Kabinety eo anivon'ny fiadidian'ny République ianareo solotena mpanjakana rehetra, son excellence monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, madame la représentante de l'UNICEF à Madagascar, Andriamatoa filohan'ny komity lehibe, Andriamatoa mpikambana ao amin'ny komity mpikambana momban'ny scoutisme, Andriamatoa filohan'ny foiben'ny tily eto Madagasikara, ianareo olo manakaja civil sy miaramila eo amin'ny laram-boninahitra misy anareo tsirairay avy, ianareo tily rehetra ray aman-dreny, zoky, zandry, manerana ny nosy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny ombo no fitarian-tsarety mitady mahazaka fitariam-bato, fa ny ahy kosa dia ny fisaorana an'Andriamanitra no ataoko fitarian-teny. Izy no nanome antsika ity androandroany ity ko atolotsika ho azy ampanajana feno ny voninahitra faratapony. Manaraka izany ny hitsikitsika ono no tompon'ny dihy, ny vivy no tompon'ny rano, ny ray aman-dreny kosa no tompon'ny fitenenana. Koa manao azafady ny tenako raha mandray fitenenana eto anatrehanareo ray aman-dreny loloavina tampony loha, ray aman-dreny ara-panjakana, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-nofo. Manatitra ny teny fiarabana ihany koa ny tenako amin'ny nahatra tsaratsika tsirairay avy a ity taona vaovao 2024 ity ka tonga amin'izao fotoana lehibe izao, fotoana miavaka izao androany, dia ny fankalazana ny nahatra tsarany tily eto Madagasikara ny fahazahataonany. Miaraba manokana anareo tanora ny tenako, nareo tanora maro dia maro mpikambana mandrafitra ny fikambanany tily eto Madagasikara. Je suis fier de vous. Je suis fier noho ny asa izay ataonareo ho an'ny namana, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana ary indrindrandrindra ho an'ny tanindrazana. Ny tonga ato an-tsaina voalohany raha vao mahita azy koa dia ny hoe ireo mahazaka sedra, tsy hoe lay mahazaka sy mahavita dia tongotra lavabe fotsiny a, fa ireo tsy miambamba fa mpanometanana indrindra ao anatin'ny voiny. Vao tamin'ny fiandohan'ny taona teo marina tokoa moa ary dia mate idera ny etsika nataonareo nanampy ny mpiray tanindrazana tamintsika tamin'ireny rivodoza Alvaro ireny. Satronany fotsiny moa izany voalazako izany, fa fantatry ny rehetra hoe pirotsaka tsitrapo ho an'ny asa fanompoana ny tily, koa mendrika ho deraina izany asa masina ataonareo ho an'ny tanindrazantsika izany. Tsara fototra miaingana tokoa ny tily, koa tsy mahagaga raha tsara mitoetra toy izao ihany koa. Akasitrahina manokana ianareo ray aman-dreny mpitarika ny tily manerana ny nosy, ianareo no vavahady antoky ny vohitra, ianareo no varavarana antoky ny trano, ary ny asa tsy mitsahatra izay nataonareo hatrizay no nahatonga izao fankalazana androany izao. Ianareo no nanabe ny tanora skoto ara-tsaina, ara-batana ary indrindrandrindra ara-panahy. Maro dia maro araky ny voatenina teo Andriamatoa filohan'ny komity lehibe, maro dia maro ny asa efa niarahan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena
niaraka tamin'ny tily ary matoa namerenina ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina fatokisana ny tenako dia raisiko ho toromarika izany ny anohizako amin'ny heriko manontolo ny asa fampandrosoana ho anareo tanora ary ao anatin'izany asa fampandrosoana ho anareo tanora zany dia omeko lanja manokana ny fiara-miasa miaraka amin'ny tiliny Madagasikara. Tiako ifampizarana aminareo teny fohy mikasika ireo loha hevitra telo iakinan'ny politika akaben'ny fanjakana malagasy napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria tena manana ny anjara amin'izany isika rehetra. Ny voalohany moa dia ny loharano-karena mifototra any amin'olona na capital humain. Ny faharoa kosa dia ny fampiroboroboana ny industria sy ny fanodinana ara-toe-karena na industrialisation, ary ny fahatelo farany dia ny fahaiza-mitantana na bonne gouvernance. Tiako loatra ilay tanjona napetraky ny tilo hoe amorona orinasa zato ao anatin'ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara izao. Porofo izany fa tsy miamboadidy manoloana ny andraikitra ho an'ny firenena ny tily satria izany tanjona amorona orinasa zato izany dia anana ny lanjany tokoa ho an'ny fampiroboroboana ny industria sy ny fanodinana ara-toe-karena eto amin'ny firenentsika. Izay le antony lazaiko teo hoe je suis fier de vous. Ary fantanto loatra ihany koa fa ny fampianarana sy ny fitakina ilay antsoina hoe fahaiza-mitantana na bonne gouvernance dia efa misoratra ary tena manana ny maizy azy ao anatin'ny fanabeazana skoto. Ny tiako ambara aminareo eto androany dia afaka fitinina ao anatin'ny fehezanteny iray. Ny tily dia loharano-karena ampandroso any Madagasikara. Ary tiako ampitsahivonareo eto fa andriamatoa filoha dia tiany tanora porofon'izany ny fanendrenan'ireo mpiabanao anivon'ny gouvernementa tanora. Ary eto ampamaranana tompoko lahy sy tompoko vavy ry tanora zandry ianareo tanora mpiambana ao amin'ny tily manerana any Madagasikara. Ny teniko angambany dia mifanandrify amin'izay fa voalaza teto ihany. Engany hitombo fahaizana ianareo, hitombo finoana ary hitombo fanasoavana. Ary dia mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra ny tenako satria izy no natonga anareo amin'izao zato taona zao ary mirary soa antsika tsirairay avy ary mirary fahombiazana indrindra ho anareo tily eto Madagasikara. Ny andony lanitra ny irotsaka aminareo rehetra tsy sakanavaka ary ny tsirony tany anye anome aina anareo. Hoela velona ny tily Madagasikara, Madagasikara izay tsy maintsy mandroso. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Ankasitrahana indrindra andriamatoa minisitry ny tanora sy fanatanjahantena izy tamin'izay afatra mafonja napetrany ho antsika izay. Amarana ny fandraisam-pitenenana kosa isika izao koa ampanajana no anasana ny filoham-piangonana izay manatrika etona dia ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy sady filohan'ny FFKM rahateo. Izy no amarana ny fitenenana ankehitriny. Yara itehaka ihany isika mandra-patongany ety anoloana.
ianareo ray aman-dreny isa tsokajiny avy amin'ny fiangonana sy avy amin'ny fitondram-panjakana, ianareo ray aman-dreny vatona sondritry ny tany ka nomeny tompo zara fanompoana isa tsokajiny efa nitondra ny firenentsika, ianareo ray aman-dreny avy amin'ny corps diplomatika isa tsokajiny, ary ianareo rehetra mpanabe eto Madagasikara sy ny beaziny. Voalohanteny dia saorantsika Andriamanitra natratrarantsika ity fotoan-dehibe ity ary ahafahantsika maneho ny 100 taona ho avy amin'ny alalan'ny 100 taona lasa izay efa natrehintsika. Amin'ny anaran'ny foibe-mpiangonana 5 no hitondrako fisaorana, voalohany indrindra ho anareo komity lehibe ary ianareo isa-tsokajiny ato amin'ny fikambanana tamin'ny fanabeazana izay nataonareo ary ny fanabeazana izay mbola ataonareo. Tondra fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana isa-tsokajiny, mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa ary mankasitraka amin'ny ezaka izay rana mitaiza ny zanantsika. Mirary soantsika rehetra ho tahin'ny tompo ho tratra ny 100 taona ho avy, ary Andriamanitra tompony fiadanana ny nomba ny tsirairay avy. Mirary soantsika rehetra tompoko. Ankasitrahana indrindra Révérend Docteur Rakotsavy Denis izay filohan'ny FFKM namarana ihany koa izay fandraisam-pitenenana izay. Amarana ny fotoana isika, amarana ny fotoana amin'ny fomba skoty dia mangataka ny filohan'ny Fobetily, filoha Tantanamikolo mba amarana izany amin'ny hira support. Mangataka antsika rehetra izay tonga eto hitsangana amarana ny fotoana isika izao. Tandremo, tily, atrany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, samy maka ho azy maka toerana vetivetitsika mandray ny fandaminana mialohan'ny fivoahana. Eny ary mbola mipetraka isika araka ny tenin'ny filohan'ny Fobetily teo melohan'ny tsodrano no anaovantsika izao fandaminana izao. Mbola tsisy mivoaka eto isika raha tsy mahazo ny tsodrano.
rehefa vita ny-tsodrano a dia isika rehetra mbola mipetraka ihany a fa misy kosa ireo hitarika manomboka ety amin'ny seza ety aloha indrindra no mandeha voalohany dia misesy arak'izany a arak'izay ataondreo a mpandamina ko dia mbola maharitra mipetraka isika rehetra. Misy moa ny fitidiana ny fampiratsiana izy ihany koa no mbola fiaonana manokana ho an'ireo izay nahazo a fanasana manokana ho tarihan'ireo efa natokana ho amin'izany. Eny ary dia mbola mingavy ampanajana ny révérend docteur Rakotsavy Denis filohan'ny FFKM mba hanolotra ny tsodrano. Sangana sika rehetra reravana. Raisy ny tsodrano avy amin'ny tompontsika ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa nitantana antsika tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ho azy eny ny voninahitra mandrakizay ary ho antsika rehetra ny fiadanana ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Afaka mipetraka tsika to. Eny ary anterina ny fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra nandray anjara tamin'izao fotoam-panikafana ny fahazatotonan'ny tiny natao teto amin'ny Palais des Sports izao ny fandaminana ireo manam-pahefana solon-tenam-panjakana ireo filoha isan-tsokajiny a petraka amin'ny seza voalohany a no tarihan'ireo efa mikarakara izany a miaraka manaraka avy eo ny seza faharoa dia torak'izany hatrany hitsidika ny fampiratsiana ary avy eo a fara ao amin'ny Petit Palais no mbola misy ny fotoana iaonantsika izay nahazo fanasana manokana.